Isaorantsika ilainahary satria raha tsy izy dia tsy tafaraka isika amin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao alakamisy 7 aprily 2024 izao. Manantitra ny arabo mba hampirarian-tsoa antsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any andafin'ny rika. Ny miara-manonja MBS Radio Mada dia arahanao amin'ny MBS Radio, arahanao amin'ny Radio Mada mazava loatra, arahanao ihany koa amin'ny fahitalavitra MBS ireo ny YouTube sy ny Facebook ihany koa, ka dia ao anatin'izany rehetrarehetra zany isika no afaka misera izany manaraka ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada. Ny amin'ity indray mitoraka ity toy ny mahazatra eo ny famakafakana ny lafiny azo resana rehetra, politika, sosialy, toe-karena, fifandraisana amin'ny any ivelany sy ny sisa. Resantsika ny tontolo aty an-tanan-dehibe ary resantsika ihany koa ny tontolo any ambanivohitra rehetrany, ny fiainan'ny tantsaha miatrika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Misy ny vahiny izay tonga eto izay afilavitra ihany koa, ary eo ihany koa ny mpitondra ny famakafakana mbola ho avy eo ifaniry Razafy Manantany, mbola ho avy eo ihany koa ny solombavam-bahoaka araka ny efa fandaminana moa izany. Fa mialohan'izany rehetrarehetra izany aloha ny zavatra iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao dia rehefa dinihana ny fiainana, rehefa tena hitsina ny zavamisy dia tsotra ny tadiavin'ny malagasy. Tsy mila blabla, tsy mila resaka be, tsy mila fipasopasoana eto sy eroa, tsy mila fisehosehoana eto sy eroa, fa ny tadiavin'ny malagasy dia ny amahana ny olana izay mianjady aminy ao anatin'ny fotoana faran'izay aingana dia aingana. Tafiditra ao anatin'izany io resaka vidim-piainana io, satria moa dia izany vidim-piainana izany dia atrehany isan'andro dia ilaina zany ny ahafahan'ny malagasy miatrika izany mba hoe ampitomboana ny fahefa-mividy. Dia ao moa ny fanazavana teknika isan-karazany hoe zao hoe ferana sy ny sisa ny tao amin'ny firenena aloha dia misy mpitondra eto, ary ny mpitondra dia natao amaolana fa tsy anao hoe zavatra hafa, ary voalaza ny lalam-panorenana mihitsy izany. Misy ny mpitondra dia misy ny hoentina, ka izany hoentina zany amin'izao fotoana izao dia tena miaina ao anaty fahasahiranana tanteraka, tsy hoe impolona injato na impiry fa efa imbe dehibe tsy voatanisa intsony ny fitenenana an'izany, ary io tsy misy hoe fironina fa iainana isan'andro. Raha ny zava-misy anefa dia karazan'ny fialana bala mibetsaka, karazany fanadiovantena mibetsaka, ny fanoliana any amin'ny hafa, ny tsy fahombiazana, izay no zava-misy amin'izao fotoana izao. Fanoliana any amin'ny hafa dia eo ihany koa ny fanazavana izay tsy maharesy lahatra, ary ny tena manahirana ao anatin'ilay izy dia tsy ilay zavatra tena manaintaina sy marary ny vahoaka ano andanimpotoana, ano resahana etserova, zavatra hafa izay atao hoe mampanonofy sy ny sisa. Maro moa no ny teny hoe tsy mahagaga ny toe-javatra amin'izao fotoana izao satria vao tany am-boaloha mihitsy, zany hoe vao teo zany ity rejime ity, dia fampanantenana mampanofinofy no tonga dia nabisesika tao an-tsain'ny olona, anao miami anao Paris anao an'izao sy ny sisa. Zany no tonga dia nabisesika tao an-tsain'ny olona, dia tamin'izany moa zany dia io ny mpiray tanorazana ny aminy hoe eny ary alao raha fa ho hita eo, fa le tato amin'le resaka vidim-piainana sy ny fiatrehana ny fiainana isan'andro tsy hita hoe ahoana izany. Nandefa tamin'ny voalohany zany ny amin'ny hoe sordalana isan-karazany entina hiatrika ny hoe hitantanana ny firenena zany dia misy ny projet de société isan-karazany, dia voasoratra hoe velorano anao an'izao, dikan'izany velorano zany anie ireo olona hoe tsy maintsy tanterahany. Fa raha eo amin'ny resaka sosialim-bahoaka, ahoana ny fipetrany? Mifanaraka tamin'ilay zavatra nytenenina tany am-boalohany ve ny zavatra iainan'ny olona amin'izao fotoana izao, izay le isa ny valany dia hoe tsy arakaraka n'izay nytenenina no misy. Ka nambarantsika zany hoe ny olona amin'izao fotoana izao tsy mila blabla,
tsy mila resa be, tsy mila resaka hoe fanazavana hoe lavabe zany ny olona, fa izy efa tsy mihinan-kanina, izy efa tsy ampiery, vahoaka tsy ampiery ve dia afaka ampiakatra ny arikarena tompoko, arikarena any amin'ny moinsety, ary zany arikarena zany efa tenenina teto fa tsy miakatrakatra fotsiny amin'izao zany, fa mila asa, ahoana ny asan'ny malagasy, izany arikarena zany tsy miakatrakatra fotsiny amin'izao zany, fa mila hoe salama ilay malagasy dia afaka miasa. Io tsy hoe aty andrenivohitra ihany fa ny any amin'ny tontolo ambanivohitra rehetrarehetra any izay maro anisa eto amin'ny firenena. Zao zany zao dia hoe misy fanendrena olona, henontsika moa zany tamin'ny alalan'ny conseil de ministre, misy fanendrena olona tompon'andraikitra any ambony any. Dia hoe tena omena sehatra ny vehivavy sy izay fanazavana afaka omena an'izany. Ny mpitondra fanjakana moa zany dia mahita an'izay fanazavana ihany izy. Fa ho aty amin'ny vahoaka malagasy, ilay vahoaka nona dia tsotra ny azy. Ny vahoaka, izy tsy mandany andro amin'izay hoe nisy fanolotsoloana olona, misy fanendrena zao. Manaraka ny raharaham-pirenena izy. Fa ny mahamaika azy dia hoe ahoana ity todrano tsy vity ity, ahoana ity zanakay marary ity, tsy voavidy intsony ny fanafody fa dia lasa mihinan-kinam-pona le malagasy rehefa marary, ahoana ity lalana tsy ahafahana mamoaka ny vokatra ity, ahoana ity zanakay tsy mianatra ity. Araka ny teneniny avy any amin'ny faritra niakatra teto dia hoe raha manan-janaka 5 le ray aman-dreny, ny anankiroa ihany sisa mianatra fa ny 3 dia ampandeferina tsy afaka mianatra, zavatra misy zany. Ka na fampianarana io, na resaka toe-karena amin'ny ankapobeny io, na resaka sosialy io, na resaka fahasalamana io, na sakafo hohanina io, na ninona, olana daholo zany. Ny tsy fandiavam-bola moa zany dia mangony fotsiny raha ny aty tanan-dehibe, mitaky volany atsy, mitaky volany ery, mitaky volany atsy, ny zordira tena feno ny tanàna. Dia misy moa fanazavana hoe efa mijerena mihitsy ny fomba anaovana ny famana ny olana sy ny sisa. Ny aretina tompoko tsy miandry an'izany. Ny aretina tsy miandry an'izany, indrindrandrindra hoe aretina azo avy amin'ny loto. Tsy miandry an'izany mihitsy. Na hoe fanazavana hoe ahoana, fa tena hoe nitakin'ny olona zany dia tena hoe famana ny olana izay mianjady aminy, tsy mila resabe na tsy misy hoe zao fa hoe vao ilay olana satria izay no antom-pisin'ny mpitondra. Ry zareo moa no tena hoe izay zao ny eto, nareo imbécile, nareo 6%, nareo resy lava, zany no hentsika. Fa manahoana raha ny résultat amin'izao fotoana izao iarahana mahita izay toe-javatra izao. Fa na ny gouvernemanta ny kitihana ka soloana tsy soloana ny ery sy ny sisa, dia misy fanendrena tompon'andraikitra ambony any amin'ny andrim-panjakana rehetrarehetra any hoe omena sehatra ny vehivavy sy ny sisa. Fasady zany amin'ny fahitan'ny be sy ny maro azy, endrika ivelany zany, fa ilay olana izay iainan'le vahoaka mbola mitoetra hatrany, ary memafy ilay izy. Eny ary, tonga eto ny ray aman-dreny anankiray izay avy lavitra tokoa izy. Marina hoe ato anatin'ny faritany-Antananarivo, fa na izany aza dia tena hoe lavitra. Andriamatoa Rafiredy, izay no fahalalan'ny olona azy. Izy dia tantsaha, ary avy any amin'izany tanàna ny Ambohidratrimo Anala izany misy azy, commune Soavinandriana, tsy le Soavinandriana ny tasy akory fa Soavinandriana hafa, any amin'ny distrikany Manjakandriana. Faly miarabanao ray aman-dreny Andriamatoa Rafiredy, tonga aty amin'ny MBS Radio Mada amin'izao fandarana miara-manonja izao izany. Raha ny resaka ny fampiresahantsika moa talohan'ny fandarana dia ny hoe matoa ianareo tonga aty tena efa tena hoe marary mihitsy, tena mafy ny fiainana, ary le famafisan'ny fiainana tena hoe any amin'ny tena faratapiny. Zay le ny fampiresahantsika, ka tonga eto zany nareo efa tena hoe tsy zaka ntsony izy ity fa andao mba ho any amin'izany miara-manonja zany. Io ianao io miarabanao ray aman-dreny, andao ary.
miaraba rehetra ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja. Ty fandarana ty dia ilain'ny vahoaka izy ty, ary io zay mpanaraka ny miara-manonja de mba angatahako sy ngaviako mba apitany zany am'ireo namana rehetrarehetra amin'ny Facebook na amin'inona mba hiparitaka eraky Madagasikara, satria ity ihany no fandarana afahana milaza ny famarinana sy hitondrana ny etaeta. Ity koa no manao asan'ny solombavam-bahoaka. De miaraba ny anao koa Rabe Mananjara, ny Rabe Mananjara nandray anay de misaotra betsaka anareo nandray anay. Matoa moa zay miakatra tahaka zao dia misy fiteny hoe aloalika ny ranombary. Raha fomba fijerinay tatsaha azy tsy ny ranombary tsony ny aloalika fa ny rano maloto ny eo ambany soka. Atendakely. Zany hoe efa tena repitra tanteraka. Ka dia tonga eto zay ilazan'ny zavamisy sy ny fomba fahitanay ny zavamisy ataon'ny mpitondra ankehitriny sy ny fiainana isanandro. Eny ary ka ianao moa no teny hoe manao ny asan'ny solombavam-bahoaka, ny solombavam-bahoaka zay voafidim-bahoaka moa zany voalazan'ny lalàna iny fa karazana sariteny moa no nataonao teo zany satria mitondra ny feon'ny vahoaka ihany koa ny sehatra tahaka antony akoatra ny efa ataon'ireo tena solombavam-bahoaka zany zay voafidin'ny vahoaka solombavam-bahoaka ny anivon'ny teny mera-pirenena androm-panjakana mpanao lalàna izany ka nomboantsika azy aiza tsara moa ny tena misy anareo zany mba ahafantarany mpanaraka atsika na ny eto an-toerana na ny avatsika anipitany ranomasina any. Ny misy anay de any amin'le hoe Ambohidratrimanala, commune Soavinandriana, district Manjakandriana. Tapany avaratra atsinanan'ny district Manjakandriana, zany hoe raha mihoatra kely eo zahay dia mandeha laza ny eo ambadika andray eo. Dikan'izany tena anaty azo atao tenenina hoe anaty ala. Aiza ny lalana makany raha hoe ny lalana makany dia tonga eo Kazindany ianao de misy lalana Metsinanana secondaire zay tena mampikaikaika ny vahoaka satria raha vao Amerika ny andro de ratsy izy io. Tena tamin'ny andron'ny Flora Valomanana nefa misy taxi brosy mandeha isanandro. Ankehitriny raha vao Amerika ny andro de tapaka le taxi brosy ary mampalelo ny vahoaka any dia amin'ny maraina be no misy taxi brosy amin'ny 4 amin'ny 5. De raha te amonjy atoandro zany de tsisy ny alavitra moa de efa tsy mahatratra satria mitotototo amin'ny andro alina fary lalana mamotaka ny lalana de sahirana ny vahoaka noho ny faratsian'ny lalana. Hijanona amin'izay ihany raha ohatra hoe anao raharaha zany ny aty Manjakandriana satria nareo districtn'ny Manjakandriana de ahoana ny fandaharam-potoana miainga firy de mety mandalo aty Antananarivo vao makany sa ahoana ny fandaminana. Io koa ny anisan'ny tena mampijaly ny vahoaka ny tapany avaratra ny Manjakandriana, Sadabe, Kazindany, commune Soavinandriana. Ny rehetrarehetra moa fa eny amin'ny goudron. Fa ny olana ihany raha monjy sy zavatra te Manjakandriana anatin'ny district zahay dia rehefa ratsy ny lalana de mandeha tongotra 12 km aloha makeo Kazindany. Eo vao mandeha tsy misy lalana manitsy indray fa mbola miakatra ty Antananarivo aloha. Zay vao tonga ny Pasapito any mamonjy ny taxi brosy Manjakandriana. De eny Amaso moa zany fa tsy Pasapito. De raha ohatra izy misy raha ravijena zany any Manjakandriana, ohatra hoe talata no any ohatra hoe talata amin'ny fotoana any Manjakandriana de miakatra zay ny latsinainy. Latsinainy maraina. Latsinainy maraina. De mamonjy eto Antananarivo aloha. De matory eto aloha. De matory eto aloha. Zay vao mandeha maraina be makany Mahazo mamonjy ny taxi brosy. Ny mampalelo raha tsy vita andro tsiny le taratasy atao amin'ny district de mbola miverina ty Antananarivo aloha satria tsisy atoriana tsy afaka matory any de le pitsondray vao miverina makany. Zany rehetra zany fijalina amin'ny tapany avaratra matsiary mitoka monina zay ihany satria na ny lalana na ny anao taratasy de tena lavitra tokoa. Tena ilaina zany ny lalana fa tsy araka ny tenenina. Ilaina ny lalana. Tena ilaina satria na ny famoahana vokatra ara manahirana. Tonga dia eto ary zay fanazavana zay hoe ahoana ny tena fiatrehanareo an'izay resaka vokatra sy ny fiainana ny zavatra misy aloha zany dia zao ny zavatra misy. Ny vokatra rehetra tsy nena ihany fa manerana ny nosy zany ny vokatra rehetra ny tatsaha de ny aina be daholo ny vidiny. Ny zavatra vidina andavanandro
ny fijaliana mihoatra ny eto Antananarivo zany fijaliana ihany mafimafy kokoa satria zavatra vidina zavanandro miakatra ny vokatra midinay midina ny fitaovana oentinay mamokatra miakatra na zezika zany zay tsy afaka mampiasa vitsy afaka manana zany hoe zezikomby zany fa de le zezy bazaha raha ohatra ka atao zany kadikady tsotsotra amin'ny fotoana raha izao zao ny vidy zezy bazaha na fotoana famokarana re zezy mpanjakandra bazaha reny zany de mivarotra akotry 4 kilao vao mahazo 1 kilao varotra akotry 4 kilao vao mahazo 1 kilao am'le zezika raha fotsy no midy de mivarotra 3 kilao vary fotsy zay vao mahazo 1 kilao am'zezika zezy bazaha 1 kilao zany favoazana be daholo aminay tatsagno famoahana an'le vokatra nefa tena enjana mijery azy zao le mpivarotra kely avainy ambanivohitra zay tsy andravoangy amin'ny tsenana Tatsaha nandalo teo anao nandalo teo satria Tatsaha moa zany de tena de mijery jerena le vao miala vary amin'ny taxi borosy tondrana azy de fa sahirana mitondra letana makary amin'ny fivarotana io ndray nefany mbola misy tompona ndraiky satsona zay vao mahita toerana na misy koa raha ohatra lasa mividy le toerana zay vao mahazo an'le toerana ivarotana an'le vokatry ny Tatsaha avy eo vetivety kely de alana de tsy maintsy mivarotra mora satria ody tsy hoentina hodisolo le anana fa tsy maintsy amidy mora ho an'ireo zay paka hoe sitrany ay angorongoro mbola hoentiny tety any amin'ny quartier misy azy any tena mijery tena ontsa sady malahelo hoe zao ve nefa rano ty Tatsaha ty mahatsiaro tanteraka ny Flora Valomanana zay nanana fiahina tanteraka tsoroko aminao fa natao anatin'izany commune nisy anay zany tamin'ny Flora Valomanana de nisy le fikambanana natsangana zany hoe niaraka tamin'ny PSDR 13 tao anatin'ny commune nisy anay misorana be tanàna tamin'izany fa tena nanao niaintso zavatra izy tena nisy vokatra azo sapaitana tamin'izany de ny zavatra hita tamin'izany nazo famatsibola ny ambany indrindra 5 tapitrisa tsy naverina tamin'izany ireo nompiana trondro nompiana omby be inona omby vavy be ronono nanaovana fimpiana gana de hita mihitsy hoe tena sokatra tsara mihitsy le fiainan'ny Tatsaha ny lalana vita ny olona tsy nijary toadrano fa ny tena manahirana amin'tiny le loza voajanahary mpamokatra any aminay zany loza voajanahary tao ny ahitany zay tena namely mafy rehefa tateorina indray ny zezika moa efa andresahako teo le fahasaranana sy le vidy zezika sy le fitaovana hoentina mamokatra avy indray ny tondradrano sy ny rivotra namely ny vary zao zany raha mba mieritreritra ny Tatsaha hoe hanao voly avitra navitra ny tena de nany voly ividianany an'le fitaovana izy le vary amidy de zay ndray ny vidiny efa nyteneniko teo hoe varitra vary 4 kilao vao mahazo zezika mpanjakana ny omby moa zay rahana mahita ny tsy fandriam-pahalemana mifandriky ny any raha fiompiana omby efa miena hono ny omby any aminareo any de efa tena miena de miena mihitsy satria le saritra na ny andrasana azy na ny inona saribao zao mbo iveloman'ny olona any manahirana nefa dity ny kininina lafo de lafo ny vidin'ny kininina de mbo nofanana izy anao hoe saribao manara-penitra le manara-penitra aloha ohatrany mbola zerayntsika rehefa avy eo de le manara-penitra ampiofanana io ara de efa nahitana hoe hafahafa ny fizotrany toko trano totsaitsony zay tena marina fa to zay akaiky le lazo anina ihany le mpikarakara ihany no tafiditra tao de ny zava-manahirana na tafiditra tao raha olona tsy manam-bola ividianana an'le charbon zany hoe niofana fotsiny ohatry ny chauffeur namena permis nefa na ny tomobile tsisy hoety dila moa zany fa permis mborotsilosy ya ka endrika olana zay sy atrehanareo any ambanivohitra nefa tsy zay ihany fa resaka fandriam-pahalemana ihany koa zay Tatsaha tonga eto de miresaka an'io hoe ahoana mariny ty fiarovana anay ity nefa hoe ny malagasy maheno hoe misy mpitandro filaminana misy an'izao misy fandaotran'izao fa le teny iainana ahoana ny fisehoan'ny tsy fandriam-pahalemana any iresaka kely ny miara-manonja raha hoeny amin'ny trezimeny miara-manonja de tendry zay fa gaga nahitareo maramila be da be ay raha mbola maramila de hoy zay hoe rehefa miara-manonja ve ny mihetsika de manana maramila be da be ny fanjakana
fa rehefa nitatsambo kaikaiky mpitandro filaminana de sady tsy ampy ny fitaovana tsy ampy ny maramila de gaga zay hoe ahoana ry ohatrany ko le fitsangatsanganana le natao teny Amerika Atsimo tianiko zay de ny zavatra manahirana amreto mpitandro filaminana reto de tiany magaga hoy ary tandroka ny vozona nareo fomba fijerina tatsa zany fomba fijerina tatsa zany ary tandroka ny vozonareo inareo koa no voalaza fa hoe ary fanina farany ny zavatra hitanay sy tsapanay de le ary fanina ataonareo ary fanina ny fahefan'ny mpitondra azonao zavaina kely ve zay fomba fahitanareo an'izay zao le voankazo hoe io le rovany raha misy olona zao mikaikaika mangataka tsy ampony tsy ohatra hoe ny karamany tsy voalo ny andamin'ny tehany tsy azo ny zoany vo hitsakitsaka mpianatra de tsy noho le fanjakany zay tsy raha rany zay okaloha lasa zany le vahoaka mba mieritreritra hoe mba nenina ny amin'ny toeram-piasany izy de le vahoaka mangataka ny zoany sy mangataka ny tampokaramany na ny karamany tsy voalo inona ny men'ny azony lacrymogène sy fandrahonana gadrana azadino anefa fa reo vahoaka reo no patro fa tsy mpitondra ny mpitondra de ny mena fahefana andony karamanareo pindrana fahefana fa andony karamanareo fa le mpitondra fanjakana raha vo zay de izy ny tena rovanareo mafy mihitsy ny fiarovana azy io reny rovanareo ary fanina izay le tatsany iny nieritreretinay izay le vahoaka madinika any nieritreretinay hoe ary tandroko ny voziny hoe vozina hoarovanareo le ty fireneny ty tsy varina ny akadiny anaovanareo ary fanina farany ny zavatra manahirana nefa ohatra le zavatra le rafitra rehetra zay atao am'ty fitondram-panjakana ty ny tena manahirana ny sainay tatsany fomba fijerinay azy ohatra miteny azy zao te hoe ny asan'ny député zay tokony hiariny vahoaka raha vao misy mitondra feo vahoaka raha vao misy mpitondra anankiray hitanay zany raha vao misy mpitondra anankiray misy zavatra tsy mety eo takiny vahoaka fa miazakazako reo député reo miaro azy miazakazako reo ministre reo miaro azy de eo zany hoe lasa ireo ve ny arovana se le vahoaka ireo ve ny arovana se le firenena tsy varina akady latsaka Katerina tena latsaka raha fomba nilazan'ny président Ravalomanana anazy rehefa niona tamin'izay de zao no nataony hoe tsy latsaka lavaka tsony firenena ty ozy fa latsaka anaty antsana raha lavaka manko de mbo akaiky fa latsaka anaty antsana latsaka anaty antsana ny fahantrana zao ny vahoaka zany mihitsy de raha keikeiky zay tatsamo zany de tsy afaka anao ninina zay ohatra ny bibilava voatery zay tsy tongotra hitsipaka tsy tanana andrangotra fa de tena mianana fotsiny eo ty fantarana miara-monjy ty mba ianonay sy mampahery anay hoe mbola misy azo atenaina sy anao ezaka mitaky hoe re mpitondra fanjakana nona ny vahoaka re mpitondra fanjakana zao ny vahoaka fa le député lasa solombava-panjakana zany hoe mahita zay zany fa ny androm-panjakana zao solombava-vahoaka de lasa solombava-panjakana fa ny député antima tsy manao an'izany satria ny député antiako Madagasikara zany zao aloha de fa iny le fananao aloha hoe zareo moa zany zao ny député reo ivory amin'ny afaka ray volana mihitsy amin'ny volana Mai dia fivoriana ara-potoana voalohany tsara fantatrareo tatsany zany fa raha ny député aloha zany vao vita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara de tena manotsakotsana tena asa raha tena isoranay betsaka reo satria mantsy le izy tsy azo atao anaty sibika anankiray fa tsy maintsy atao mazavatsara ohatra fa raha ny député tiako Madagasikara tena manotsakotsana mihitsy amin'ny lazany tsy mety sy ohatran'izay fa toy izao za zao ohatra mpadindeha nanditany amin'ny Ambatondrazaka iny raha tsy vita amin'ny apahany ary ny zavatra nampatenain'ny filotany de misy député mafanao tsy namela mihitsy raha tsy hoe ty nampanatenaina voaka président kahony ty de raha tsy vita tanteraka raha mbo vita amin'ny apahany fa ho anay manjakandrina de malahelo zay fa tsy mahita an'izany solombava-bahoaka zany hoe de raina manokana ny solombava-bahoaka vitsy zay lazainy zareo vitsy anisa fa mavita asa betsaka ato amin'ny tim samijoro fa tena ianareo no tena député solombava-bahoaka de makasitraka anareo ary mampirisika anareo anao bebe ny asanareo
ary mamery anareo fa ambadika anareo zay vahoaka. Mazava zay somary hijanonako ihany le resaka tsy fandriam-pahalema, inona le tena endrika tsy fandriam-pahalema na mba hampazavan'ny olona ny fisehoan'ny raharaha zany any izy izy teo any iza moa misy anareo teo any Ambohidratrimo Anala, inona ny tena zavatra misy amin'le tsy fandriam-pahalema kilazanareo hoe mpamila mpitandro filaminana tena hoe manakaiky vahoaka? Vaingakaingana zao tsy fantatro raha mbola ao fa ny misy omby eo amin'ny commune-nao nangalarin'olona de mbola tsy hita zay tompony. Ny vahoaka koa tao anatin'ny fotoana anina de nasaina miambina noho ny tsy fandriam-pahalemana. Manao andromasom-pokon'olona zany nareo? Nisy miambina aloha hoe miambina isa-tanàna rehefa ratsiratsy. Ny tombony amin'iny iny azy anaty ala iny de secondaire sady ratsy ny lalana ary le olona mirahina daholo ka raha n'izy ny mangalatra de aty Ambavalala satria ny zavatra hitany zany tsy maintsy mamonjy goudron ny alatra ny alatr'omby de ny avatia amorony goudron efa atsona de ny any mikokoka de very anjavony de mazana zany voasoroka le zany hoe tratra na tsy afaka na tsy tratra izy tsy tafavoaka le fa ny fokon'olona mandray andraikitra ny fokon'olona ny mandray andraikitra am'izay resaka zay. Ny zavatra inay am'ty dia manana tany any anaty ala reo olona reo. Ala taloha zany efa tsy ala tsolo izy am'izao fotoana zao fa tsy ala naturel tsolo fa ala le dimbiny zany hoe raha maty ala savoka ny filazazy raha ny ala naturel io zany raha vao tapaka de tsisy tsona zany hoe napalahelo moa fa tamin'ny andron'ny teteza mity reny tena niazakazaka mihitsy ny fanampitena azy zay ny zava-nisy de rehefa simba le ala de tonga ary le olona mipetraka satria tery le tany de le ala madidio naniry ary le zavatra ny pitena de narovana ankehitriny misy efa namboly kininina misy efa de narovana ankehitriny de nanjary ao zany le iny efa ny saikany fiveloman'ny mponina na fambolena na ny hoe fanaovana charbon de efa nytenentsika ty hoe le mpanao charbon zany ny any iveloman'ny olona de zao zany sarotra be le fiainana tsy manana vola ividianana izy de manandray zay mana tsy hoe misy akory fa mana zay nisy ny alaboty rehefa tena lany le vary reo ka ny alaboty zany rehefa ny olona ne tsy volany angalatra fa rehefa mafy ny fiainana tsy mihinan-kanina ny zanany voatery manao zany izy ka zay zany no tsy anaovanay antso avy hoe raha azo atao mba jerena le sosialy mbaoka fa tena ho tafiditra am'izay ary raha izao mitohy manantena fa raha izao no hoe mbola isy mandaray ho any zareo reo de manantena fa ifampihinana velona ny gasy ray tsy fantatra aloha zay mety toy fa de vinavina fotsiny hoe ny zava-misy no ahafahana miteny zany zava-misy iainana am'izao ka ao anatin'izay le hoe fahasahiranana fahasarana zay zava-dehibe aloha kosa manoloana zay de hoe le firaisan-kina tena hoe io aloha zany mbola mafiorina tsara aloha raha ny any ambanivohitra fa mitoerana maro ihany keo fa tsisy firaisan-kina zany tsony Andriamatoa Rafiredy satria vokatry le fahasairana zany de fa samy makao azy ny ihany fa any ambanivolo tena mbola mipetraka ilay le sotoavana malagasy sy ny firaisan-kina zay na inona fahasairanana fa akoatran'izay ihany koa ianao mandehandeha ianao am'ty Madagasikara ty de resaka kely tsika momban'ny tamin'ireny fifidianan'ireny mihitsy nandehandeha ianao de misy tatitra maro zany azo avany amin'le toerana tsy fantatra rehetrarehetra any ahoana ny fahitanao azy ny tamin'iny reny le resaka fifidiana iny satria malaza hoe doublon zao hoe sy ny sisa ny tany amin'ny faritra lavitra andrina rehetra any vao vita ny fifidianana député za député de za de présiden'ny Comtim ao amin'ny commune misy anay any ninny io soavina Ambohidratrimo Anala mbola ao ianao fa tsy nentina andratsaka tsy nentina latsaka ao amin'ny mera ny zavatra nyteneniko de hoe diovy le terrain diovy ny terrain aloha zao no zava-misy zany raha oharitsika le izy hoe io za oharitsika mpiazakazaka zany le fifidianana atao de io zany zao le terrain iazakazahana ny candidat-mpanjakana synthétique lalana andehanany tapis synthétique fa ho an'le mpifaninana sara afana ao ny bozaka lava mamingana am'le terrain io ao ny fotaka
malamba mety misy tsilo koa ao ny lavaka zay malatsaka ary eo vatokely zay manafitafitohana ireo azavaiko ireo satria fa nataoko sarisary ny lisym-pifidianana zay hita hoe lisym-pifidianana de mba hita mihitsy zay hoe amin'ny fokotany anankiray de mitombo lisitra misy tsy fantatrao maty izy mbola hitanay tao hitanao mihitsy zany hoe misy hoe olo efa maty mbola tao lisym-pifidianana maty mbola saindra la fidianana tsy fantatra hoe rehefa avy eo izy maty ve mbo hifidy fa angalarana avy eo koa zay fatapatatra rehetra ohatranay zany zao nisy fotoana hoe zay tsy tao anaty lista de le olona rehetrarehetra fantatra fa mpanona ny Flora Valomanana de anaovana tsy zay mifidirana anatina lista zay zany ny zavatra nisy any faritra nisy anay aloha de rehefa tsy nanaiky fidina de nandeha nitety aho hoe inona ny olana satria zaho ampitobola atao eny ataontsika hoe magoromo zany efa somary asisi'ny olona resaka izy io fa niainga teny miavolo mihitsy zay nyteny de tsy nanaiky zahay 30 menada zay tsy nanaiky mihitsy zay raha tsy hoe anoatra ny hery amin'ny fomba rehetra tsisy niteteza mihita sy amerina ny Flora Valomanana ny fitondrana ary nano fanaodina mihitsy zay tsy latsaka CST tsy latsaka ho amin'ny fifidianana tsy anoninina raha tsy tafapetraka le nitolomanay zay vady zay nataonay de inona le endrika olana hitanareo tetsytery de niresaka zany zay de raza am'izay zay le olana rehefa nandeha tamin'ny faritra zay niala teto de nandeha faritra Betsiboka de nijery an'ireo tatsaha mpamboly tongolo mpamboly voanjo mpamboly satria tatsaha moa ny tena mpamboly de ny olana tamboreo moa zany tam'izany izy mbola tsisy fa zao izy vao tena betsaka de nijery hoe le fomba nangalarana ny vato zany tao anatina Sofia sy anareo de miresaka hoe misy bulletin zay efa vita photocopie de ameny izy io amen'olona de efa voamarika de alefana io bulletin précoce de alaina le vaovao zay raisinary de iny ndray no mena azy men'olona hafa zany hoe le fatafalatsaka atao zany efa azo antoka fa an'le mpizara le izy zay ny tany amin'ny faritra sasany fa ny tany amin'ny faritra Diana sy faritra Nalanjoro tatitra azonao io tatitra azonao tena nandeha tany mihitsy nandeha bisikileta nandeha tongotra amin'ny toerana faritra teny ambanivohitra de zao ndray fisehoany tany ny mpandraraha rehetra zany ny mpandraraha vanila sy ny mpandraraha jirofo de manana ekipa be dia be makany ambanivolo mividy le jirofo sy mividy vanila ireo zany nasaina nanao hoe raha ohatra ka président Ravalomanana ny tonga eo amin'ny toerana eo de ataony traka ny vidin'ovy ny vidina vanilitsika sy ny vidina jirofotsika ny akamaroa izy ireo zany moa nandray tamiko tamin'ny telefôna naka numéro atany satria za de manana eritreritra hoe reto tatsara reto ny maro anisa ka raha reto tatsara reto ny voavolavola tsy voavidiny safidiny tsy de voapetraka ihany le tena ampandrosany ty fireneny ty zay zany naparitaka nisy nanaparitaka zany zay de hoe raha vao Ravalomanana ny lany eo de ataony ohatran'ny vidina ovy ny vidina vanila jirofonareo ary tao anatin'ny de zay no naparitany sy nanasan'ny atodoan'ny olona analana sava analany jirofo zay no naparitaka rehefa tateoriana ary tsy vitan'izany fa mbola zao koa atao le mpiavo zany raha Ravalomanana ny lany eo mody daholinareo zany hoe natao fomba rehetra mihitsy zany zay isakanana ny olona tsy fidiny misy profo daholo zany rehetrarehetra misy profo daholo zany rehetrarehetra zany ary ny profony zany reo zay mpivary mandeha na betsileo na merina na enana zany daholo zany hoe misy zany ny teo hoe alatra amin'ny alalan'ny resaka bulletin précoce de misy ny resaka fandrahonana de misy ny fanasana atido amin'ny zavatra tena tsy mety sisisa de zay zavatra zay zany hoe tokony ilana hoe angana ny famahana azy satria efa kaiky zao fifidianana inona ndray ny zavatra mety tranga mety akarany ndray ny vanily io araky ny satria mbo miresaka am'ireny le mpandraraha reny zany zay de mety akarany ndray vanily io de io izy irere hoe ny zavatra ho ataony io efa azo asaratsainy hoe tsy nety hatramin'izay fa mety ny mpitondra telo ndray nolona zany hoe tsy naomby fa zao zay vao tena
ikarakara de akariny ray izy io mba azahoany vato azahoany mipetraka eo am'le toerana ivarotra sakabelo ndray ivarotra sakabelo ndray zay ny mampanahy anay hoe na tonga anay nisy moa le inona moa le aretiny iny de tsy afaka nandeha tsony ny fomba nandehananay tany any enjana satria fitiava-tanindrazana ho any anay tsy mbola nangataka nahariary tamin'ny président Ravalomanana ny tolana ataoko taminy ary tsy mbola nangataka seza ary tsy mbola niteny aho hoe ilasako fidiana satria ny fotokevitry de hoe ny anavotana an'ity firenena ty zay vao seza fitiava-tanindrazana aloha taky zay nataon'ireo mena lamba zay miteny eto aloha zany de taranaky ny mena lamba atao aminay le raha fitiava-tanindrazana tsy fitiava-tseza vao miteny ianao de fa azoazo an-tsaina hoe ohatrizay le fipetrany toy zary de zay zany aloha ny zava-manahirana de am'rehetra de ny antso ataoko am'ireo mpiara-mitolona am'zay rehetra natao de le baiky Filora Valomanana zay napitany any na mitatsa zany na miretrarehetra zany dia voalohany aloha tomin'ny olona ifidy rehetrarehetra na inona fisiondravatra de miteo amin'ny olona ifidy faharoa lisy mpifidianana tsy hoe ninao ihany nijerena fa neny namanao de jereo koa le olona tsy eo anatin'ny fokotaninao koa rehefa misoratra ao le fiveriberenan'le anarana zay navoatsika rehetra zany tokony reny zany de fa akatsika lesona akatsika hoe zao no nataony eo indrindra mantsy tena nandray lesona tsara tsy hoe nandray lesona tsara moa zany fa tena hoe vatsiana de hoe tena fay zany nareo fay zany ny tatsa tam'ireny endrika alabato isan-karazany reny faika noho izany de andray andraikitra zay satria fay tena mijaly leo de efa teneniko anao teo fa ny vokatray mora de mora ny vidiny eritrereto ny zany vanille 5 millions ny vidiny 4 millions 500 lasa 250 000 famonona vahoakany zany famonon'olona zany de tsy maintsy hoe mailo zany aloha mba prisika mihitsy aho hoe mety efa be ny namana hoe zay zany zay fomba rehetra nataony ary raha ohatra ka hanavitra n'ity firenena ity isika ny zavatra misy manko de zao mety fitsaka ndray ireo fa ilaza izy hoe olom-baovao nefa izy eo ambadika eo ihany zany hoe zava-misy le mpanao politika ireo ne fetsy olom-baovao nefa izy ny ambadika iny de tangorona daholo fijerina io ny ratsy tsy voafety tamin'ny Filora Valomanana na tsy voafety tamin'ny Zafy Albert ny zay tsy voafety tao anatin'ny Rajaonary Mampianina lasa ao daholo de raha mbola azo ireo mbola misy ko ratsy le hoe tianao teneny zany hoe manao saritava fa tsy tena ohatrana fa mody amboariny eo fotsiny ny endrika ivelany de lasa ao daholo ohatrany hoe tiako tenenina zany raha le olom-baovao lazary olom-baovao ny apetraka eo de olona tsy manana olona kory io arafitra amin'ny gouvernement reny fa l'olona sambosamborona de le olona efa malotary ihany no tafapetraka namany eo de nateanao izy tsy ka fandray am'izay ihany tonga de fanontaniana ho apetrako ity ary efa napetrako tamin'ny zay hoe tatsa zany miakatra eto amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada ny tatsa ve zany zao ny tatsa eto Madagasikara sationany ny any Ambohidratrimo Anala ny amin'ny commune Soavinandrina district amin'ny Manjakandriana sationanao nareo tsy azo ivarotana sakabelo tsony tatsa efa tonga saina tatsa efa mandray andraikitra ny fiainan'ny firenena tatsa tia tanindrazana tatsa tsy azo rebirebena ntsony tatsa tsy azo avilivily intsony zay zany ve zao ny tatsa malagasy satria ozy ianao teo efa fay zay ary tena fay satria tena hoe reny ny fanodikodonana tamin'ny resaka fifidianana ny vokatra amidy mora ny fiainana mesarotra fay ozy ianao fay tena fay zay ka ny fifidianana tsy maintsy ho avy na hoela na hoaingana manoloana an'izay zany efa hoe tatsa malagasy efa afa mihitsy no mijoro am'izay fotoana zay tsy azo rebirebena tsony ve zany zao nareo ka hoe ny tatsa no atao fakana vato zany mantsy no nalaza tany aloha fakana vato ny tatsa rehefa miakatra ny valim-pifidianana vany ambanivohitra de miova le aty anana aty sy ny sisa ahoana ny fahitanao an'izay raha ny tanjonareo de izay kanefa tsy vita zay raha tsy samy miezaka zay indrindra manao fanetanana an'ireo vahoaka fampitaiza ifampitaiza t-shirt
zay t-shirt zany zany de miteny hoe zay filoham-pirenena zay candidat rehetra ka mandany vola be amin'ny fifidianana de zao no ataony rehefa tonga eo tsy aririny fotsiny aloha ny volany fa ataony zay merenana ny volany ary rehefa tonga eo koa izy tsy maintsy koa izy anangona vola ividianana ny safidy-boaka sy anebrebena-tsika tatsahandray rehefa tonga eo ka tsika zany tokony zay moa zany efa teneninao hoe tonga saina zay tonga saina zay ary matsiary voafitaka fa kosa mba na zany ary mba manao ezaka ho an'ireo tatsaha zay mbola marivo salosana manisy lahatra satria tena mbola misy zay tatsaha hoe mbola marivo zay mbola mahita zay mbola hita zany zay misy tena miresaka zay hoe any anay vola ihany zao nefany vola ihany teo fahasahiranany zao 10,000 zao nomenanao zao ivaritra ny safidy anao ho any aminy fidy anao 10,000 na ray alina arabe indrindra kanefany mandritra ny 5 taona ianao mifafankihoany tsy afaka mampiana janaka le 10,000 ne nefa le 10,000 masoko vary firikolo zany 10,000 zany t-shirt elo lambahoany zay ny namitahana ny vahoaka ka ozy aho hoe eto za de miteny mihitsy hoe raha mbala ezaka re tsy maintsy raha tafavoaka tsika de tsy maintsy mila ny fitoenan-doham-pirenena aloha tsy maintsy ilaitsika aloha zay ireo hery velona rehetra zay am'zay anjara am'zay de ny angatanay hoe oka mba hitovy ny zavatra ny volana an'iny ny candidat président ohatra zao zay satria raha vao tsy mitovy le vola olan'ina de manjary sasany mandany vola be de vidiny tsy le safidy-boaka tsony ny tonga eo fa raha matsiaro samy tompona ndraiky tsika rehetra hoe ahoana nisy ny filaminana sy ny anavotana an'ity fireneny ity zavatra mazava be nresaka hoe raha mandany vola be izy iny lo avotany rehefa tonga eo izy de mbola anangona vola ihany koa izy andreseny lahatra ny eo manaraka anaovany tohinina ataony teo zay izy vo hijery anao de dikan'izay zany vo hijery raha hijery de dikan'izay zany itsika mihitsy no mila tonga saina hoe le mandany vola be reo tsy rahatsika rehefa tonga eo fa anonotra n'le vola be da be lagniny aloha de dikan'izay zany reo olona rehetra zay mandray anjara am'le fikonan-doham-pirenena tokony hiady mafy mihitsy zao avy notakinay tatsaha amin'io raha misy ny angatanay de tokony isy zao avy ny angatanay tatsaha senireo ohatrany tsy seny tsy hainy am'le hoe manara-maso ny fifidianana sy fikirakirana ny fifidianana fa atao zay mpandresy manao zay mpandresy zay nanome vola azy zay fahitanay azy tsy resy lahatra aloha zany ny tatsaha amin'ny endriky senia sy fanendrena sy fanendrenan'ireo olon'ireo satria ny tsy maharesy lahatra azy reto amin'ny tompo-pahefaliana ny tonanendry azy ny asese ohatra zay ko egavinay ny angatanay de asese voavoany eo fa raha fijerinay azy mialatsiny fa tsy fahefana avo momba lalam-panendrenana ny hitanay fijerinay tatsaha io azy tsonjay raha diso fihinanitanareo ary fa kany hoe mpandamindamina sy ohatra zany afa mihitsy fijerinay azy fahefana lavo niny lalan'iny zany hoe ny aseseny eteto ohatrany navarinanay hoe nitondra ny filoha tetezamita nanao finianana tery tatsaha miteny fa mbo mandinika ihany le lalam-panendrena zay nanaovany finianana nefa noravana dinonary ny nianany teny tsy arahana zay tsy arahany ary le voa natao ray tonga lany amin'ny fifidianana izy tsy arahany fa dikadikainy dinonary le finianana indro nanao finianana ty izy zany inona le izy tsy haiko solo hoe ahoana tena very mihitsy zay hoe mba manaraka de misaotra ny mpiara-mitolona rehetra atao magorosy ny ireo mpitarika ireo fa ireo nahatonga anay aranitra fiofanana nanaitry ny firitaona nahatonga anay anaraka akaiky ny raharam-pirenena ny angaseriko ainy miazafady ny ara-manonja koa moa ty de manome lesona be da be ary miantso ny rehetrarehetra mba anaraka ny fandarana miara-manonja satria misy fampianarana be da be itsika hoentina miady am'izao zavatra tsy fanjariana be da be atao amin'ny alabaty zao ny ary mandeha de mandeha ny fotoanantsika ianao koa tsy ho tazoninaela satria mbola lavitra ny lalana ale
eto aparaparanana raha inona ny tianao mafisina manoloana n'izay raharaha zay zany ny fiainan'ny tantsaha, ny fiainan'ny firenena sy ny sisa. Ianao koa zany teo koa ianao ny teny hoe tsy maintsy amin'le feonan'le pirenena sy ny namany fa eno ihany koa ary maro miteny hoe président Ravalomanana ny tena vahaolana amin'ity ary président Ravalomanana efa nyteny hoe za manana vahaolana ozy. Ahoana ny fahitanao azy? Fahitan'ny tantsaha. Ho anay aloha de tsotra ny anay. Président Ravalomanana sady efa nanandradraikefa niatrika zavatra maro. Eo fo aminy zany zao ny fahaizana mitondra na fahaizana miala andreo fitapitaka sy ny mba toy izy ny lavy de nisy ratsy tao hoe de efa fantany na ny olona hoentiny eo am'le toerana ary ao am'le alina ary de efa hoe fatapatany daholo hoe tia ohatry zao ty zany hoe efa fatapatany daholo zany zao ny olona na de be de be ara mandidina azy ny hoe tiany mavita zavatra tiany azo tokoisana de zay de resy lahatra zay hoe ny filoha Ravalomanana ihany tokony tsy atao andranandranay tsony ny fanavotana ty firenena ty sodiana fa le olona efa manana traikefa le olona efa hitanao fa nitondra so no anay tatsahany tena nazo tombotso be dabe tamin'ny filoha Ravalomanana zay ary resy lahatra zay fa izy ihany no afaka na mandro olana misy ny firenena zao. Eny ary zay no ny antsika namarana ny resaka ny fanaovana tamin'ny ray aman-dreny Andriamatoa Rafiredy zany izy moa zany de tantsaha avy any Ambohidratrimo Anala commune ny Soavinandriana district ny Manjakandriana. Teninao farany ara entinao mamarana azy. Mbola be da be no zavatra tianao resahana eto ka ny fotoana nefa manaraka de mbola ho avy eto zay manaraka iresaka bebe kokoa fa ho atsika rehetra zay any mpanetana amin'ny tokotima ny zava-misy manko eto amintsika de tokony hoe fatarina tsara aloha le olona namana satria mamadika ireny ny zavatra hitako hatreto aloha am'ireo fitsidiham-paritany zay nalehiko sotranao monsieur le président Ravalomanana nanofana an'ireny sefim-pokotany rehetra reny zay nofaninao teny ka tsy afaka nandritra an'izay na afaka izy fahany zay hitanay fa reny de mbola masaka ary azo fatanina tsara mbola matoky any am'faritany rehetrarehetra any zany de reny saika tononay hoe fa presaka amin'y izy le président pokotany teto taloha tamin'ny andron'ny filoha Ravalomanana na ny miala na ny mbola de masaka ohatrany le fanofanana nomena azy teny manana le fampianarana izy hoe anao andangana firenena vanina reny zany zao de fa tohatra tsika any am'le faritany any afahatsika maka namana fa manahirana tsika manko de ity aty foy be manendry olona na miantso olona miantso antenina any amin'ny faritany le olona ny amin'ny faritany nefa efa telo ny ovalamba eny ka mila jerena daholo zany jerena daholo zany zay zany mila jerena tsara zay zany zay ny afatra farany hoe ho anareo mpitantana ny tiako Madagasikara ho anareo rehetrarehetra zay akaiky ny filoha Ravalomanana fotoana fiainony zao enoy ny zavatra rehetra zay avany am'ireny ambany vohitra eny fa reny no afahatsika manatsara ny tolona zay ataotsika. Eny ary miendry zareo dia isaorantsika ary Andriamatoa Rafiredy zany zay tantsaha nambara teo ihany fa avy any Ambohidratrimo Anala commune Soavinandriana ny district Manjakandriana ny vahiny sy ny tondra ny fitarainana ny tondra ny fomba fijeriny ny tantsaha ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao tsara ihany moa zany ny mampatsiahy antsika fa raha ny fahatongavany teto de tsotra ny antony noho ny efa tena hoe mangirifiry tena hoe tena reraka amin'ny lafiny rehetra ny tantsaha zany dia zay no natonga ny zareo zany hoe tena mba hiakatra any amin'ny miara-manonja mba hiteny fa tena tsy lasa tsony zao tena hoe tena fasahiranana efa tena miatra any amin'ny taolana izao dia isaorana ary anao dia omendalana ary anao zany mito ihany ny fandarantsika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada fatazanao namana faniry raha safy manatany hitondra vaovao ihany koa izy hitondra famakafakana ho amintsika mianakavy raha izany rehetrarehetra zany no jerena tompoko dia io tsy vitany hoe resaka hoe fandraisana fanapaha-kevitra
tselitseliketsy fandraisana fanapaha-kevitra etsy fanolosoloana olona etsy satria ty raharaha-pireneny ty akory tsy ohatrany domy ka hoe tapenako ato de sokafako ato de ohatran'izay tsy izay mihitsy le izy fa mila ny traikefa mila ny fahaizana mila ny fahalalana ka ireo zavatra ny tenitenenindreo a misy ve zany am'izao fotoana zao sa tsy misy satria ny résultat zany aloha de tena tsy arak'izay tadiavina mihitsy a ny zavatra iainana na resaka sosialy io na resaka toe-karena io na resaka iny io ny olona ane de tsotra ihany ny olom-pirenena tsirairay tsotra ihany refesiny amin'ny alalan'ny fiainana eo atokantranony ny fiainam-pirenena zay tokantrano de lasa tokantrano mitambatambatra lasa fokotany de lasa fiarahamonina de zay no mitambatambatra de lasa firenena ka rehefa ao am'le tokantrano zany no tena reraka de reraka de izay ihany koa no hitarafana ny fiainan'ilay firenena ny zava-misy am'izao fotoana zao de inona ho isika fanadiova-tena foana no zavatra eniny besin'ny maro raha misy tsy fahaloavana vola ato raha misy fitakiana ataon'ny tontolon'ny fampianarana ambony fitakiana ataon'ny aty amin'ny tontolon'ny fitsaboana dia tsy henontsika mihitsy zany ny fitenenana manao hoe tena miaika izahay fa tsy mahay mitantana tsy hoeninao mihitsy zany satria ny solombavam-boaka nefa ny teny foana teto hoe malo zao ny député Mamorabendrina ny teny hoe voavolana aprily ve de tsy misy vola satria hoe any amin'ny vao manomboka zany le année budgétaire vao aty amin'ny volana aprily de fa hoe misy problema ny fandoavam-bola tsy ny fandoavam-bola ary any amin'ny telo volana farany no anyny tena manahira noho ny tenin'ny député Mamorabendrina teto fa zao zany de fa misy problema tsy voalony tsy voalony ery zay le zavatra misy ka rehefa tena jerevanao zany le raharaha dia tsy miaika mihitsy le tompona andraikitra izatsokajany ao anatin'ilay régime io tsy hoe olona ray ihany na ohatran'izao na olona roa fa tena hoe le régime mihitsy le fitondrana amin'ny ankapobeny mihitsy zany no tiano tenenina ao anatin'izay satria maninona misy administration aloha eto fa ao anatin'izay administration zay fampiankina daholy ka raha ohatra zany misy mahatsapa hoe tena tsy mety amiko ty zavatra ty satria ny tsy fandraisana andraikitry ny lehibe ako ato no mafantatra hoe mahatonga azao de nefa za mbola hijanona eo ihany de tompona andraikitra ihany koa ianao maninona ianao raha tonga de miala fa matao ianao zany mbola mitakokokoko ao ihany satria mantsy tsara mampafantarina antsika fa misy any ambadibadika any zany tsy miseho ety ivelany mihitsy izy fa rehefa mipotra ny fahombiazana de misehoseho daholy fa rehefa ao anatina fahasairanana de misitritsitrika any ambadika any tsy sampotra misitrika mihitsy zay le zavatra misy zany ka tsy henontsika mihitsy aloha tsika aza manantena hoe misy teny eo zany ka hoe tena tompona andraikitra izay tena tsy mety ny fomba fitantanana na hoe tena tsy mahay izay fa mifanohatra am'izany no henontsika eny rehetrarehetra eny voizina amin'ny alalan'ny fampalalam-baovao isan-karazany zay hoe tena mety io tena niezaka sinsisa ka le izy jeren'ny olona amin'ny ao anaty volaniko de hitao ve le hoe niezaka na tsy niezaka fa ny ao anaty volaniny tena tsy misy tsony fa rano mafana raha tsy zany de maintso ny ranonangivony tsy nain'ny gasy ranonangivo foana no hoanina zara raha mbola misy an'izay fa io koa zany rehefa kelikely angamba de zany hoe inona no hoanina sisa satria fa tena hoe tsy araky ny tokony izy tsony ny zava-misy na ny any ambanivohitra na ny tanàn-dehibe efa eto namana faniry raha zavo manantany nambara teo moa zany namana faniry ny amin'ny hoe ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao na ty andrenivohitra na ny tantsaha de tsotra ny azy izy tsy mila blabla izy tsy mila resabe izy tsy mila fipasipasohany etsy izy tsy mila hoe felana bala
fa ny tadiaviny de hoe fa ao ny olana ohatrany nataon'ny sasany taminaka fitondrana hoe zao de zao de akehitriny ko zany de hoe fa hao a zao de zao ny olana mahazo an'lay a malagasy a fa ny olona tsy miraraha zay zavatra any Ukraine any ny vahoaka malagasy zay sahirana am'izao fotoana zao na hoe fanazavana teknika sy ny sisa fa ao le izy a dia zay no tadiavin'ny malagasy sahirana ankehitriny. Eny areny de miaraban'rena sady misaotra ny amin'ny fahavitrena maraina satria izay mirahalahy io koa tsy maintsy fampizaradianomby fampirahalahy fampizaradianomby de eo koa le fomba fiteny malagasy faladi tokana ny sapanana fito de betsaka ty dia manandraikitra de miaraban'rina miaraban'ny teknisianina zay miasa marobe eto amin'ny Fohibe de any amin'ny Radio Madà reo namana any tsy adinina reo hatramin'ny mpanao gazety any amin'ny Radio Madà de ny any amin'ny faritany rehetrarehetra zay mandefa ny fandarantsika zany ateriko mandrakariva ny amin'ny hoe manao couverture nationale ity onjam-peontsika ity amin'ny alalan'ireo sampana zany zay mielipatrana ny distrika rehetrarehetra any de reny no azontsika feedback be da be reny mare tsara zay satria rehefa vita ohatran'izao fandarana ao no misy mandray mivatana atsika zay sotominy alalan'ny tambajotra le izy fa ao ihany koa no mandray ao aoriana zao fandarana ataontsika zao rina de mare tsara daholo ny any ambanivohitra rehetrarehetra any zay le antony tenenako hoe tsy émission virtuelle ny émission antsika ka hoe hiazakazaka hitady vues na hitady zay masinsisy tsy any fa iny zany alefatsika iny any am'tambajotra iny mba ahafahany namana ny sitona fandarantsika zany fa eo ihany koa le namana any ampitan-dranomasina zay tena mba te hanaraka azy satria amin'ny alalan'iny moa zany no ahafahantsika mandrotsaka ny fandarantsika ao anatin'ny YouTube zany fa tena ny important amitsika de hoe ny ahafantaran'le malagasy eto an-tanindrazana tsy hoe tsy important ny any ampitan-dranomasina tena important zareo fa reo tena efa miasa mafy ary tena novantsika kokoa mihitsy manao ny aintsio zavatra ny any Brest zany ny any Cassan any frontière-ny Suisse any ny any Montpellier any ny any Sainte-Anne La Réunion any Marseille any Canada marobe ny any ivelany any tena efa miasa ary ny RMDM reo diaspora ary monsieur Christian ry présidente Fanirso marobe mihitsy miasa any any ambadika any de anaovantsika kokoa isora fa ny eto an-tanindrazana ihany koa mila vatsina hevitra sy vatsina zay vaovao zay mba ahafahany izy ireo misokatra satria nanomboka am'izay hoe taona 2024 zay nisy kolontsaina ara-politika fanapotehana amin'ny endriny hafa teto Madagasikara de ao anatin' zany fandaminana sy zany fanokafany zany ny ataontsika rina ary za rehefa naheno an Rafred ny resaka teo le tatsa avany ndaso aloha Ambotra Trimoanala Ambotra Trimoanala tena ndaso rehefa diniako any le izy mitsofoka avy aty Akazondany de 13 km miantsinana rehefa diniako le izy misy eny mety lavidavitra ihany zany fampisasany amin'ny Ambotra Trimo ve zany fa fomba fiteny ihany iny fa any amin'iny faritra iny koa manko any misy an'le zone le limitrophe ny Ambotra Trimo district misy any député membre Benrina sy ny any Anjorbe fa na izany zany aloha zany rehefa nieno ny Rafred ny resaka teo rina tena olona tena hoe tena tsy hoe tatsa de hoe tsy maharaka ninina tsy mahara-bavao tsy afaka manao analizy hoe azo fetsena azo ambakaina fa tsy ohatran'izany le tatsa ary grâce amin'ny ezaka tahaka n'izao ataontsika zao de misaina mifolo izy fa efa lasa lavitra kory zareo satria misy famolavolana ara-toetsaina tam'le leadership ny président Marc Ravalomanana hatramin'izay dia voarainy olona le izy am'le hoe famolavolana sefokotany famolavolana ben'ny tanàna ary fanomezana tombony sitosika ho an'ireo tatsa malagasy de teo ny PSDR fa hatramin'ny CCPREAS eny ninona ny safy anisany tao anatiny ny projet sy anisany vatsiny ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana ny rehetrarehetra eny de zay le antony mahatonga antsika iteny hoe mbola miraikitra foana ao anatin'le sain'ny olona zay fandaliana ny zavatra ohatra n'Andriamatoa Rafred zany ny tanjontsika mivoaka malagasy rina mila mamokatra Rafred be da be amatapitra isan'izany tsika olona misokatraina tsy manaiky misokatra saina tsara tsy manaiky lembenana olona mijoro ary tatsany efa afaka manao analizy ny situation ary tsy afaka rebirebena amina lambahoany amina t-shirt nylon amina kasikety mora rovitra
sy amina inona le godizy kely le stylo hoe inona kely tsy mandeha makaiza reny de perta ao anatin'ny 5 taona zay zany zavatra ataontsika tena ezaka lehibe ary zay io mahatonga antsika io raha ohatra ka hoe ny any amin'ny faritra ny tsy mandeha fa na tsy mandeha amin'izao fandarantsika zao de manana alahelo misy tsika satria tsy mahazo vaovao ny any amin'ny faritra zany tena novantsika ezaka de io le mahatonga antsika isan'andro na miasure foana hoe ahoana efa mandeha tsara ve ny any Toliary ahoana ny any Sambava ahoana ny ary Manakara ahoana ny any Fianaratsoa ahoana nareo Tsirabe de fa mampiomana eto nareo any Tsirabe ho avy eo député Michel lavako aby iaraka amin'ny eo ihany koa député Fetra Rahalamozafimbololona président groupe parlementaire team de maromaro ny zavatra ho resahana rehefa avy eo fa mampiomana zany manana souci zany tsika ho an'le olona ny ambanivohitra mihitsy mba hatakatra ary zay le tenentsika hoe tsika tsy mandany andro mitatasika tsika tsy mandany andro manao arrogance nandeha anao ana attaque privé amina fiainan'ny olona sy ny toetoetran'ny olona sy ny fandehan'ny olona sy ny endrikendriky ny olona tsy mandany fotoana amin'izany ny eto amin'ny MBS miara-manonja radio Mada hevitra ny voiziny eto ary fitantanana tsy mahomby no pehany eto état de droit ty tsika petraka fa tsy état de non droit ary tsika koa mibase amin'ny constitution zay zavatra rehetrarehetra tsy manaja ny lalam-pandrenana io de avy tsika dia mitondra an'izay hoe tsy akitsitsy fitenenan'izay de zay koa nefa any anatin'le base na analyse n'le situation resahantsika na eto atera na any ivelany rina de manao mafy tsika fa raha doboka ny Frantsa amin'izao fotoana zao amin'ny lahadin'ny fifidianana manokatra zavatra betsaka mihitsiny zany zao de ny sondage mandeha Macron sy Marine Le Pen hatramin'izay Marine Le Pen deuxième position foana na iza candidat eo hatrany amin'izao Marine Le Pen io taty amin'ny faefatra izy de niakatra fahatelo de faharoa dadan'izany Jean-Marie Le Pen zany tao anatin'ny Front National fa ty ndray zany tato amin'ny Sarkozy tato amin'ny Hollande tato amin'ny Macron deuxième position foana Marine zany de ny vato tena tadiavina zany eo le vatony le 3e position sy le 4e position vatony Jean-Luc Mélenchon sy Éric Zemmour eo zany le fandroitana hoe satria efa apopozina zany raha zao fandehan'izao mety Macron sy Marine zany ny anao deuxième tour afaka herinandro mahery kely fotsiny io ka ny azony sondage ny sondage nenazy mako tsy truqué tsisy angalarana io na amboamboarina io na hoe rehefa mandeha izy de tafiditra ao anatin'le boky anaovana an'le rapport de rovitana le fay efa nisazangy de tantanana rovitina le fay satria mandeha le sondage tao hoe ohatrany lasandray ihany ty de miembotra aloha le conférence de presse satria matahotra aza voaka i sondage io de gaga mpanao gazety efa misy inona no miembotra de ny sondage io tena sondage vokatry ny asa maha-professionnel an'ireo mpanao fanadihadiana ny ivelany de ao daholo zany satria misy commissionna maro be misy mpanao gazety misy avy amin'ny tandro filaminana misy avy amin'ny resaka statisticien reo misy planificateur maro be zany mitambatra ao anatin'io valangeza be mpanao fanadihadiana mpanao tomban'io de efa avoaka le izy ary io tsy mifanalavitra amin'io mihitsy le izy de ny apositsika zany hoe hoaiza ny position Jean-Luc Mélenchon rehefa avy eo hoaiza ny position Éric Zemmour fa io raha de ny atsika io mety hanova rivotra arakarak' zao situation zao satria tsy nahazatra hatramin'izay manko ny hoe miaraka amin'ilay Front National le aty amin'ny ny Marine Le Pen fa mety misy rivotra tsy apozitsika tampoka ao hitsoraka any amin'ny Front National ny aty amin'ny Jean-Luc Mélenchon reny manko le gauche radical Jean-Luc Mélenchon mana hevitra tsara fa de tena zay mihitsy zany izy de ohatran'izay koa ry Zemmour le mpanao gazety mpanao fanadihadiana ihany koa fa olona enjana ihany koa zany ao anatin'ny fanehonkevina raha raisina zany ry Zemmour reny de mialatsiny amty fomba fiteny ty fa tena tiako be le raha aman-dreny namaniny ohatrany hoe ritobo klasy Hilbert Arzatovo zany Éric Zemmour io ohatran'izany izy io raha hoan'ny aty Madagasikara zany fa izy moa zany lasa hoe émergent be izy zany sandratra be izy zany satria nisy fomba fijery politika ny stominy de nangongonina de ny décortiquer izy de nentiny teo ansehatra ny fifidianana zany ry Valérie Pécresse moa zany mpanaranaraka eny foana reny le républicain reny zay mbola mijery hoe mitovy aleto Madagasikara iny aiza ny intérêt
hoe azo ministera mapetipety azo ministera fa ny andrareo tsy ministera ny problema ny azy fa ny fomba hahafahany manana souveraineté zany amina adevitra zany manana fiandrianana liberté zany daholo ia anatin'ny politika tony fa iverenantsika ny eto saka rehefa mijery ia amin'ny rafiredy am'le fanio-kevitra teorina tatsaly eniko teo fa tena olona tena manatsaina mandalina ary manana mémoire velona tsara zany ao anatrehan'le situation ka maromaro ny etryreny mila mamokatra olona be da be ohatran'ireny zany mba mahazo ny tena fandaminana vaovao ao arinao satria tsy maintsy alamy ty fireneny ty tsy maintsy manana tokotantsika tsy ho assainissement politika manodidina amin'ny fitondrana ao andapy io ny atao a tsy hoe manalo olona de mampiditra olona de manolo kely azy de lefa zao manko le izy raha fiarakodia zany zao ny raisika le efa le sorona le ville brequin teo aloha fa hoe tsy nety de nisoloana ville brequin vaovao de tsy mety andray le ville brequin vaovao de navelona ndray le ville brequin taloha zay zany le izy de atondray zany efa mikorotanrotana ndray le cousiné kely sy ny karazany sy le ato am'le inty le train vent foana manko zany tiako resahany io satria ao ny tena eny be le rehefa mikorotarotana le fiarakodia zany le arbre sy ny demi arbre sy maro be de manolo de mikisaka de ato ambadika ato nefa may mibozy de tsy mirehatra indray le tsy mandeha le fiara miraty be de ato ambadika ato nefa tsetsina indray ny carburateur de tsy hitan'le fanjakana tsony zay raisiny de kitiany kely loha ato de ampidirony de manao capitonnage indray izy ato nefa ny pneu vaky ka zay le vary be menaka ambanivohitra tsy hitanao tsony raha ny lehilahy zany mibetsaka atao aloha de mivoana mijery arina tena nijery tena mialatsiny atsika piaino mpijery tena nijery am'le le fanovana le mpikambana ao présidence zao sisa ny endriky mifanaovana politika eto Madagasikara resahana miaraka amin'ny député fetro rehefa aveo fa tena teno za hoe mahita zavatra normal amin'ny composition na équipe io ve lay filoham-pirenena ohatran'izy manao composition na équipe ny gouvernement de mbola tsy mety foana tonga saina hoe io ndray de manao composition na équipe amin'ny présidence de mahita zavatra normal amin'ny composition na équipe io ve izy hoe mety io apenina firmoa zay nametrahana an'le tompon'andraikitra lay eo nivon'ny communication de ty ndray de ny journaliste de nametraha de le tato ihany nakana ay moa tsy promotion zany dirikabo lasa directeur en communication sady porte parole tsy fantako na promotion zany na hoe nidina grade kely ny organigramme manko ny tokony tondra zay fa hitantsika eo any izy mbola tsy hitantsika le organigramme tsara amin'ny présidence hoe aiza le dircom io de aiza le dirkaby miratase ato moa zany atao amin'ny présidence le izy le dirkaby de le dircom zay misy directeur ny événementiel directeur économie sociale directeur ny juridique de sy ny sisa ao anatin'izany présidence zany fa iny mbola resahantsika rehefa aveo fa am'izao maraina zao dia miandrotsika zany satria misy vaovao resako amintsika rehefa aveo zay miandry ny conférence de presse zay mitotonytsika io satria miezaka maka an'le vaovao ako mandeha ve zany le izy satria raha ny fantatry de hoe to misy conférence de presse ataona vondron'olona zao maraina zao de efa manao zany fahazona ny vaovao any am'ireo namana miparitaka any rehefa azotsika zay rina de ho tateritsika eto any satria izy ty zany no mivoatra be ny fiainam-pirenena tena miazakazaka fa mbola eo moa zany efa tavatrinao député fetra de andamina kely riny fa mahafinaritra rehefa mahita olona satria maro be ny olona tonga ty amintsika de mba mahafaly atsika ihany iny ngarafiredy tsy vitany eto tonga fa de niaraka am'le mangazo kely vokatry ny tany izy mba natolony atsika ty rina de mba mampiseho fifaliana ihantsika misaotra betsaka nareo avy amin'ny manjakandrina fa voarainay tompoko le vokatry ny tany tsika koa efa nisaotra an'izany namana avy amin'ny mahajanga nitondra trondro vokatry ny tany mihitsy ny avany tanàna de mahafinaritra raisina daholo le ka seho an'le olona mihitsy le hoe zao ny aminay izy de mitondry isika de voaray daholo le retraretra reny de nisy fotoana koa tsika nanateran'ny olona gisa avany matina zaka tsy teny tsony tsy teny tsony tsika fa
faly tompoko makasitraka satria ny antony de ozy izy nareo hoe mahatsiaro ny fampilitsika nareo mila anay zay mila anareo satria ianareo maneho hevitra koa ny zava-dehibe aminay de voaray daholo reny vokatra avy any amintsika reny voaray daholo ny fitototonareo vao maraina ty aminay na mitondra taratasy re reto indray misy vavao ifampizaraina aminareo tena marobe izy ao fa de tena ho zay hoe tena fakasitrahana satria voarainareo zany ny zavatra zarainay am'ty fandaran'ity hevitra sy fotikevitra lizy ary fandalinana sy fizarana traikefa mba hahatonga antsika rehetrarehetra isokatsaina zany sy atanjaka tsara rina Andriamato rafirety teo ny ray aman-dreny teo mandeha tongotra 13 kilometra izy zay vao tonga any Kazondanty miaingany amin'ny tanàna misy endrareo de otra lasa saina hoe 13 lalana tsy vita tsy tembetsaka ny momba an'iny fa zay zany lisy ka rehefa tena jerena zany le raharaha de hoe misy fanontaniana anankiray mipetraka ity fa eto Madagasikara ve fanorenana ifotony no atao sa fanampitehana ifotony raha miresaka an'izany sika tsy resaka hoe fotodrafitrasany ao an-tsaina fa le fiainam-bahoaka mihitsy zay aloha zany de io ihany no vetesina eto le fiainam-bahoaka inona moa zany hoe ifotony zany raha mieritreritra zao tsika de hoe ny any ambanivohitra ny any na ny any amin'ny faritra lavitra zay no ao an-tsaintsika fa misy dikany anankiray koa io le hoe ifotony io le fotony de le maha olona mihitsy aloha zay no atao hoe fotony amina sens anankiray zany somary andalindalina kely tsika ny fanorenana ifotony raha hoe amin'ny resaka materialy hoe ny any ambanivohitra fanorenana ifotony ny any amin'ny resaka barazy fanorenana ifotony any amin'ny resaka lalana ihany koa tafiditra ao amin'izay fa inona no atao hoe fanorenana ifotony amin'ny maha-olona amin'le olombelona ny fanorenana ifotony ene amin'ny maha-olombelona de ny resaka fanafody ny resaka vaksiny ny resaka sakafo zany maha-olombelona ny olombelona zany fa rehefa tsisy an'izany de maty le olona zay zany no atao hoe fanorenana ifotony amin'ny maha-olona amin'ny maha-aina zay amin'ny kristiana moa de hoe tempolin'Andriamanitra vatany io zay le izy tempolin'Andriamanitra io tsy maintsy karakaraina ka na inona zany resahana aloha de lay maha-olona aloha lay olombelona lay vatana saina fanahy zay le izy io aloha zany ny tena priorité amin'ny priorité fa vao niainga ny resaka tamin'ny voalohany tonga de hoe mihamie vao niainga ny resaka tonga de hoe tena Paris vao niainga ny tsy vao niainga fa efa nandeha de téléphérique io moa zany samy manana ny fomba fijeriny fa ny zavatra iraisan'izao tontolo zao raha miresaka ianao hoe vatantenana olombelona dia feheziny ilay antsoina hoe ajao ny zoan'ny olombelona zay le izy raha vao miresaka hoe zoan'ny olombelona de le aina aloha zany ny tena voalohany indrindra zay vao miresaka ny zavatra fa ny ambiny tena hoe mbola any amin'ny sisisisiny any daholo fa le ain'olombelona aloha ka raha ny eto Madagasikara zany zao manahoana ny fipetraka le izy tsy misy ady an-trano eto tsy misy hoe ady ohatran'ny any Ukraine sy Russie firenena mifanafika hoe firenena anankiroa zany ny mifanafika tsisy an'izany eto Madagasikara fa lay atao hoe fanorenana ifotony amin'ny maha-olombelona zany amin'le tenany olombelona tsy ao matoa zany io toe-karentsika io tena miotsaka ankehitriny deto zao hiteny zavatra anankiray indray de mety gaga indray ny olona sasany hoe ahoana fipetraka zany tsy tokony ho gaga sika indrindra isika ty taranaka teoriana zany ariary tompoko ariary mbola nisy an'izany ariary be zany ary zay no natonga ny président Marc Ravalomanana tamin'ny novana mantsy ny logo an'io banque centrale io tamin'ny fotoana zay nitondra ny président Marc Ravalomanana no nisiny ny fanovana ny logo na le sary famantarana zany ny banque centrale de nisy faninanana tamin'izay tena anisany nanao ny couverture médiatique an'izany ary tamin'izay no nametrahana an'le hoe ariary
amerenana indray zany maizy azy ny ariary zay le izy ary taloha nisy an'le hoe ariary be tsy hitany ankizy ankehitriny tsony zany sy ny tanora am'izao fotoa zao satria rehetra zany hoe raha isika tsotsotra fotsiny hoe teraka teo amin'ny 750 5 teo ny tanora anankiray zany sy nahitany ariary be fa tany aloha tany no nisy an'izany ariary be zany de akoatran'ny ariary be de nisy vola majinika ariary 2 ariary 4 ariary 5 ariary 10 20 ohatrany tsy hitatsony zany fa amin'ny lalàna sy hoe ny fiainana ara-toekarena dia mbola miexiste zany fa ianao am'izao fotoana zao rehefa mividy zavatra ianao ka misy hoe fameriny 50 de bonbon fameriny fa le vola 50 tsy voarainao kanefa raha vola 50 zany anakizato de fa ohatrin'ny zay de lasa bonbon anakizato zany zay zany no famerim-bola ny tiano tenenina am'izay zany de hoe mila miaiky ny mpitatana am'izao fotoana zao afa laya lanjabola de tena midina fa tsy samy teneny zany zareo tsy hainonao fitenenana mihitsy hoe tena miotsaka ne io zavatra io verina kely am'le resaka ariary resaka hoe ariary be dia napetraka tsara tamin'ny vanim-potoana ny tantana ny président Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe apetraka amin'ny tena hoe maizy azy ty ariary ty ary zay neny mahatonga an'io le fanonam-bola io am'izao fotoana zao hoe lasa ariary ny fanonana azy fa ny nazatra man zany tany aloha de hoe FMG adika ny sasany zavatra ohatrany mampalahelo koa manahirana ny dikan'le hoe FMG zay tsy teneny zany eto fa fantatry nareo ny anomezany olona sasany azy le hoe FMG fa le hoe ariary io zany ny tena hoe malagasy de napetraka tsara zay matoa zany napetraka le hoe ariary dia tsy hoe tenenina fotsiny io na napetraka fotsiny fa mila fanomezana aina io zay mila fanomezana aina satria ny ariary tany amin'ny première république tany raha verina any mihitsika mahazo mofo gasy zany ariary zany zay zany tonga de ohatra tsotra de tsotra ary ny sarandalana mbola nisy latsaky ny ariary 10 ny sarandalana teto sarandalana tamin'ny fitaovam-pitaterana zany fitaovam-pitaterana tany eto no tiana tenenina fa le fitaovam-pitaterana moa zany mivoatra tam'izany mbola tamin'ny andron'ny 404 basé reny fiara efa taloha be reny zany dia fa ilay vola dia natanjaka de natanjaka raha mandeha miantsena anao zany mitondra an'le arivo ariary ny tantarainy ny ray aman-dreninay zany ny dada sy neninay ny tantaran'zany menamena le arivo ariary tam'zany tamin'ny tany amin'ny repoblika voalohany tany de rehefa mandeha miantsena anao mahazavatra be dehibe le izy fa zao anao ndana mitondra arivo fa tsy aloha tsy tembetsaka fa ohatrany makarary fo le zavatra ka mbola misy sahirehare any ve am'izao fotoana zao hoe mety tena mandeha amin'ny tena zavatra eritreretana azy hoe de hoe mba masinina ara no fomba hijerena zany satria samy manana maso sika samy manana ny fomba andrefesana azy sika fa ny zavatra misy de miainga ao anaty vilany any io aloha ny ao zavatra ao ihany aloha no hijerena azy hoe manahoana le zavatra atao anaty vilany ato fa rehefa tena tsisy tsoniny ao de inona ara le vilany ary zao fa lasa amidy be dehibe no mivarim-pananana am'izao fotoana zao fa so de tsy fantatra ny sasany efa nytenenina teo tena latsim-pandriana efa atao kitay na amidy ny vilany amidy ny fandriana amidy zay appareil ménagère any an-dakozia ihany zay azo amidy aloha satria maninona tsy maintsy tsinjovina aloha ilay aina dia eto zany aloha dia mena kokoa daholo zay manana ny anarana hoe aina satria io no tena hoe avy amin'Andriamanitra zay le hoe aina izay matony ray aman-dreny manome anarana ny zanany hoe aina dia misy dikany lehibe zay fa rehefa tsy voatsinjo le resaka aina amin'ny alalan'ny sakafo raha marary de mahazo fanafody zaza de fa fanampitehana ifotony dikan'izany tompoko
fanapitehana ifotony fa tsy fanorenana ifotony. Raha fanorenana ifotony izy a dia petrapetraka tsara ny fikarakarana n'ilay ain'olombelona. Zay zany le teny mahadika azy, ilay ain'olombelona mila karakaraina tsara. Fa ny misy dia tsy voakarakara ilay ain'olombelona. Ianao nefa miazakazaka be, te hisafika any atsy, te hisafika any atsy, te hoe anana tanàna mamirapiratra tahaka ny Miami moa zany no tenenina moa tamin'ireny. Fa be dia be ny tanàna mamirapiratra any ivelany any be dia be. Dia misy koa tanàna hafa i Paris moa zany no tena fantatsika hoe renivohitry Frantsa. Any ny azakazany. Azo atao tsara mihitsy ny tovy amin'ireny tanàna ireny tompoko. Na Miami io, na Paris io, na Tokyo io, na Vancouver io, na Washington io, na New York io, na izy io reny tanàna laibe reny. Ahoana moa isika no tsy tonga amin'ny tsy afaka ho tonga amin'ireny fa zao ny olona misy dingana lavitra be zay vao tonga amin'izany. Zay. Misy dingana lavitra be ary misy fanekena ny fanajana lalàna ary ny lalam-panorenana ao amin'ilay firenena aloha no tsy maintsy hajaina araka ny toy ny anak'Andriamaso. Zay vao tonga amina vokatra tsara ny olona anankiray na ny firenena anankiray. Fa ianao zany anonofo fotsiny mba te hitovy am'izao, mba te hitovy am'izao. Nefa ny zordira raha feno eraky ny tanàna. Dia ahoana moa zany? Resaka eto fotsiny. Anao an'izao tsika, anao an'izao tsika. Nefa ary le vahoaka tsy mihinan-kanina. Zara raha mihinana. Zay aloha. Reraka le ankizy rehefa tonga any am-pianarana satria mandeha tongotra lavitra be, tsy manana vola andanana amin'ny fitaovam-pitaterana ny ray aman-dreny, dia reraka le ankizy dia matory. Zay nahita mihitsy matory le ankizy rehefa eo amin'ny amin'ny 12 sasany eo rehefa miakatra le masoandro dia matory any an-tsekoly any. Satria maninona? Naona le ankizy. Ny atsy amin'izany ny kory eo amin'ny tableau mandeha any miteny ramose, miteny madama, miteny maîtresse. Zao. Ahoana moa no atakaran'le sain'le zanaka malagasy izay fampianarana miainga eo. Nefa le zaza naona. Le zaza tsy mahazo ny otrikaina izay tokony ho azy. Ary eo zany dia tafiditra le resaka hoe zon'ny ankizy. Izy ity ny fandray daholo sao dia avery sasany hoe tsy mifandray io, mifandray daholo ary mipetraka ilay atao hoe zon'ny ankizy. Zay ezahany sabatra raha ny firenena mikambana misahana an'ireny sy ny zaza moa tena hoe tena voizina ary zay koa no andraikiny. Ny UNICEF no tena tenenina amin'izany. Ary Madagasikara dia nanao soni ny resaka hoe fanajana zo. Ka ny tiano tenenina dia zao, aza mpingapinga manao sonia sy manaikinaiky an'ireny fifanarahana eran-tany ireny rehefa tsy hanao. Zay le izy. Aza manao soni rehefa tsy ho tanterahana ilay soni. Ny atao hoe soni dia engagement ary hoe fanatanterahana an'izay ny ekena. Fivoriana etsy dia atao le soni. Dia reny nefany hitan'ny iraisam-pirenena hoe ilay firenena antsoina hoe Repoblika Madagasikara nanao soni an'ity tamin'izao ora tamin'izao daty tary amin'ny toerana toy izao. Manahoana ny fampiarany an'iny. Zay le izy. Ilay firenena antsoina hoe Repoblika ny Madagasikara dia nanao fanekena an'ity. Ohatra hoe nahazo famatsim-bola zany ohatra, zay moa no tena mahazatra antsika. Dia rehefa manao soni ianao dia misy fepetra isan-karazany eo, zao. Nanahoana ny fampiasana an'ireny vola ireny. Fa tsy hoe ireny zany dia hoe mandeha fotsiny amin'izao. Marina hoe misy ny vola sasany hoe tena hoe omena fotsiny tsy averina, fa na vola tsy averina aza tompoko tsy midika mihitsy hoe tonga dia atao amin'ny fanaovana azy. Entre parenthèse zay fitenena an'izay. Fa na vola tsy averina ary dia ilaina ny ampiasana amin'izy araka ny tokony ho izy. Ary raha manampy ny avy any ivelany dia tsy ho an'ny mpitondra mihitsy ny fanampiana avy any ivelany fa ho an'ilay vahoaka malagasy. Zay le fandehan'le rara. Ka raha ohatra ianao zany hoe manaiky fanao an'izao
aizalay fampiarana an'izy fa raha ny zava-misy ankehitriny dia tsy arak'ilay ny ekena no zavatra atao. De hita zany aty amin'ny resaka hoe fifanarahany raisam-pirenena raha tsy ajainy eto. De ny zavatra atao anatiny ko tsy ajaina. Lalam-panorenana tsy arahana toy ny anak'Andriamaso. Tsy misy zavatra finoana zany. Fa samy mahita. Tsy hoe mpanao gazety ihany no miteny an'izany na mpanao politika na société civile na ina de mahita hoe tsy arahana toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana. De mipotra ny tsy fanajana amin'izay ary. Ny resaka hoe lalàna ny fifamovoazana sery potra daholo zao resaka rehetrarehetra. Ka ny ary amin'ny laingony ery raha tsy voaja araka ny tokony izy. De ahoana moa zany le ato amin'ilay sarambabem-bahoaka amin'izay le hoe fanarahana ny lalàna izay raha hoentintsika hatrany le izy zany. Ka zany rehetrarehetra zany dia mampametraka an'le fanontaniana manao hoe fanorenana ifotony ve no atao eto e? Sa fanampitehana ifotony? Satria raha ohatra hoe tsara ny aty mifotony ety dia mafy zany ny dikan'izany dia mahazo aina ny manaraka rehetrarehetra ohatra ny trano. Fa raha ohatra hoe fototra maleminy ao dia arak'izay ihany koa fa tsy ateza mihitsy fa malemy daholo ary zavatra mora rava, zavatra tsy mateza no toyany. De raha raisina zany ny fiainam-pirenentsika ankehitriny. Matoa zao zany ny ainantsika, zavatra tsy mateza zany ny ainantsika. Zavatra endrikendrika ivelany fotsiny zany no iainantsika. Saritsary-piainana zany no iainantsika eto. Fa raha ny tena izy dia madio ivelany ohatran'ny fasana isika. Matoa amin'ny teny hoe isika de tena nankeo anatiny satria malagasy ny tena. Madio ivelany tahaka ny fasana. Ianao moa zany rehefa mandeha misy hoe andevina atao amin'ity fasana ity de diovina ny ivelany eo. Ohatran'izany le izy. Fa ny ao anatin'le fasana karandoso taolana sy zay ny ao anatiny eo. Fa ny ivelany madio. De ohatrany hoe lasa ohatran'ny fetsaram-bela tsy foana no zavatra misy eto amin'ity fireneny ity. Ohatra anankiray atsapatsika azy. Hay ve zany ny tsika ity rehefa tena hoe andray andraikitra dia afaka mandray andraikitra. Zay tompona andraikitra isan-karazany sy hoe rejima mipetraka zany. Tadiditsika tsara tonga teto ny Papa François. Ao anatin'ity rejima ity zany tonga teto ny Papa François zay efa nitenenina de mialoha. Papa François moa zany dia manana andraikitra maromaro izy. Eo ny hoe archevêque-ny Roma azy. Eo ny hoe filohan'ny Eglizy Katolika Romana maneran-tany azy. Fa eo ihany koa filoham-panjakana azy. Satria Vatican io de fanjakana. So de tsy fantatsika. De rehefa fantatra zany hoe ho avy ety ny Papa François zay fantatra tamin'ny alalan'ny calendrier zany. Zao izy ho any Liban izy amin'ny volana Jona. Dinan'inona? Nietsiketsika daholy. Fa ity nesorina daholo ny 4 mi. Nesorina daholo ny 4 mi eny amoron-dalana rehetrarehetra eny. Tena zay nahita mihitsy fa ny tonga ny fiara de nalaina ny 4 mi zany reny le mahantra eny amoron-dalana reny. Dia noentina de satria ho avy ny Papa François. Fa nga tsy fantatry Papa François ny fisian'ny fahatrana eto Madagasikara. Fa nga tsy fantany zany, fantany zany, misy ambassadeur amin'ny Vatican eto. Misy nonce apostolique eto. Ary ny kardinaly ihany koa zay filohan'ny fiangonana katolika eto amin'ny firenena. Satria misy kardinaly daholo moa zany amin'ny firenena katolika maneran-tany zany, mahita ihany koa, manana maso sofina tompoka ny any Vatican, mahita ny eto Madagasikara, mahita ny tena zavatra marina. Ka raha hoe ho avy amin'ny Papa tamin'ireny fotoana ireny de diovina daholo sy ny sisa, natao daholo zay fanadiovana, nasorina ny 4 mi sy ny namany sy ny namany. De rehefa lasa zany ny Papa de ahoana? De raha nandeha zao tamin'ny maraina zany zao zay nandalo andeha hiasa, nandalo amin'io beoririka io. Fiteny foana hoe ao ambany tonelina ery amin'ny Ralaimongo ery no hoe tena feno 4 mi, fa ao ambany tetezan'ny beoririka koa fa tena mitombo le 4 mi io. Tena milahatra mihitsy andro amin'ny firy zany ozy nareo. Andro amin'ny 9 sy 6 maraina, mbola matory maraina ny 4 mi.
de malahelo ny tena zany mahita an'izy hoe tena zao ve lay malagasy, zao ve le mpiray-tany razana, zao ve no hitan'ny any ivelany rehetrarehetra any. Ka le izy dia araka ny tenena tany am-boalohany hoe tsy resabe tsony ny tadiavin'ny olona amin'izao fotoana zao fa ny amahana ny olany. Rehefa tsy mahavaha olana zany dia oka itsika rehetra ny samy heritreritra. Ndahoarina manafaniry. Zay indrindra rina za moa teny tamintsika teo hoe misy vaovao lehibe izay ho ampitaiko de nisy conférence de presse zany io maraina io satria mbola niandra an'izay koa moa zany tamin'ny alalan'ny namana mpanao gazetitsika hoe mba hampitao ny vaovao satria dia nahazo an'io hoe nisy fiantsoana mpanao gazety io ny olom-pirenena, ny mpivarotra, ny taxi, ireo mpandolatsakembo kampokinaposa marobe no niaraka androany nanao fanambarana zany zay mitaky ny fanesorana ny ben'ny tanàna na Antananarivo izy ireo zany ary satria dia nisy izay tsy fahavitanan'ny asan'izay tsy fitazomana anteny zay noho ny raharaha zay rahantsika malala ihany koa ny kinaposa zany satria be da be ny ao anatin'izay mbola ho asika moa le fanambarana fa tsy eto an-tanantsika rina ny mpanao gazety mbola hanao tatitra amin'izay ka manome 27 ora ny fitondram-panjakana zany anaisotra ny ben'ny tanàna Antananarivo amin'izay andraikiny zay ato anatin'ny tanàna Antananarivo. Raha toa ka tsy misy fandraisana andraikitra zay de miantso ny vahoaka zany izy ireo amin'ny sabotsy izao eny Analakely. Reto vondron'olona marobe ireto miaraka amin'ny mpanolotsaina ny tanàna zany amin'izay fitakiana ny fanesorana ny ben'ny tanàna na Antananarivo izay ny mpivarotra radio koa moa ao anatin'izany ny fanambarana zany ny intégrale fanambarana mbola vakitsika rina moa zany fa mbola tsy atanantsika ilay fa mbola mizaka mikariko zany tsika amin'ny fahazona zay vaovao zay fa zay aloha zany ny tena vaovao lehibe tena lehibe zany anty androany ity ny fampizarana fa mbola misy toyan'izay amin'ny alalan'le fahatongavan'le fanambarana fa miezaka fotsiny tsika nahazo an'le hoe vaovao mafana zaraina mivaoaka zany 27 ora zany nomeny reto vondron'olona maro be ireto zany ho an'ny fitondram-panjakana anesorana ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra 9 Andretsitoaina eo amin'izany toeran'izany. Ka raha ohatra ka tsisy ny fandraisana andraikitra dia miantso ny vahoaka Antananarivo izy ireo amin'ny sabotsy zao eny Analakely zany. Zay zany ny fandehan'ny vaovao indrina fa hoarotsantsika arakarak'izay fivoara moa zany rehetrarehetra izany. Na zany ato zany rina de efa vombonao ihany koa namantsika député Fetra de hiaraka amintsika izy rehefa aveo miandry ihany koa tsika ny havako avy any Antsirabe fa mialohan'ny andraisana an'izy ireo zany de ny lafin-javatra marobe zay mba hitondrantsika zany fanetanana ihany amina lafin-javatra ohatran'izao aloha zany de zay hoe fiarahametana ao anatin'ny tsy fahasalamana zay zany misy namana tsy salama zay mpanao gazety nisy fotoana ihany koa anisany mba niara mifampizarazara niaraka nitety am'zany inona moa zany fikaroham-baovao zany dia ny tsy fahasalamana namana Ony Rambelo zany zay fa nanaovany rehetra zay tolo-tanana zay hatramin'ny maly de mbola mandeha izy amin'izao fotoana zao ary tsy fahasalamana zay vokatry ny fahatapahana lalandra sy nanaovana fandidiana azy de mbola mandeha zay ka ataontsika zay sady mirary fahasalamana ho an'ny Ony Rambelo tsika de makahery ihany koa ny vady amanjanana zay manao ny fikarakarana ny mpiara-miasa amin'ny Ony Rambelo ny tontolo ny asa fanaovana gazety rehetra de anaovantsika zay fakahirezana zay satria ny namana moa zany de ao anatin'izay misetra rehefa tratran'izay tsy fahasalamana zay de tena manahirana tokoa rina kanefa de veritsika fa mahay mifanampy namana mpanao gazety mifampitsino satria ny rahalahy zay tena anisany teo anilan'ny rehetra ary nafantatra tsara azy no tratran'izay tsy fahasalamana izay de mirary fahasalamana ho an'ny Ony Rambelo sy ny fianakaviany sy ny mpiara-miasa rehetra de maniry ny fanampiana sy ifanaovany rehetra tolo-tanana zany ao anatin'izay hoe Ony Rambelo sy ny tsy fahasalamana zay ngamba rina fa eo mpiandrasana ny député Fetra isika satria maromaro ny zavatra nieritreretintsika ho resahana zany ny tany raha teo tsy milamina de tsy maintsy mivezivezy itsika amin'ny rahalahy zany hoe ahoana indray ny fivoarany vaovao inona indray ny zava-misy any ahoana indray mety hotoy an'ity resaka ty de zany resatresaka rehetra zany tsy maintsy anaovantsika azakazaka zany ka aza mety vizaka itsika aza mety reraka itsika aza mety kivy isika
na de hoe miakatra de midina le mega zay mako zany zao manahira le 2 le tolotra 2 am'le 68 am'le telma teo izy 2 giga de zao izy zany a niena 500 mégawatt lasa ray giga sasany ray izy zany zao zany hoe miena ihany koa le tolotra omen'lay opérateur zay mamay an'le tolotra zany a de fomba raty io zany afahany eo aloha zany le vidim-piainany fa eo ihany koa lay le ina moa zany le fahasarota mahazo vaovao ka zay ny tena ankaherezana antsika ho an'izay mampiasa ny tambazotra sosialy aza mety kivy isika mampiasa an'io tambazotra sosialy io fa maka ny vaovao rehetra zay ratovy indrindrandrindra aloha zay eto miara-manonja ny vaovaon'ny MBS ny sahiny dinika ny zany malaza ny inona koa ahoana marina de aza kivy misy tsika mandray an'ireny vaovao samy hafa ireny satria betsaka no zavatra zay aratovintsika ao anatiny na de fantatra aza fa manahirina ny fiainana am'izao fotoana zao lay adevitra momba ny vidim-piainana arina no hitondrantsika fanazavana kely anomboantsika n'zao adevitra zao satria zany mbola nametraka an'le plafonnement na prix le fanjakana zay mbola hoe am'latsinainy no miatra eo manomboka miatra am'latsinainy zany hoe ity no vidy ny farafambony ny vidin'ny entana eny an-tsena fa tonga de mikorotana daholo ny vidin'ny entana am'izao fotoana zao de rehefa manontany mpivarotra ianao de nambaran'le mpivarotra hoe no masokarena miova raha mividy entana zay ozy izy afaka adiny 2 zay lany iny entana iny miverina miazakazaka zay mividy entana efa miova any an'ilay mpanjara miakatra any am'mpanjara any am'mpamogady le épicerie ny resaka io zany de efa tsy maintsy manaraka an'izay zay ozy izy satria mivarotra mikendry azo tombony ny tombony azo mivarotra ny any amin'ny épicerie 50 ary 100 50 amby 100 ohatrohatran'izay ny miodikodiny eo ane de reny no mitambatambatra reny mba ahafahany manao an'ilay compte kely samy hafa zany de izay zavatra reny no jerendrareo ka manontany ihany ny tena hoe sao de ianareo ara manararoatra de any am'izay mba nanotaniko aloha sendra tamin'ny maraina any amin'ny hoe tena lavitra zany mihitsy de mamoaka facture le mpivarotra rina hoe ty angeny nangalako an'le entana tany io de soratany eo mihitsy le izy facture lava be zay ndray mahita amin'ny masoko androany de rehefa mijery an'le izy de mba miara manao compte zay manko nataraiky anay io mba miara manao compte am'izay zany fa aiza le izy de ty da oarako ajio ta otry fa hoany ty io ny aviany tombony kely alain'le mpivarotra zany ary 100 50 amby 100 200 raha be indrindra fa manodidina en moyenne zany 70 50 ary 100 reny raha tsaraidray zany tsy hitany reny fa izy mitambatra zany no lasa mivadika vola maromaro zany misy any amin'ny hoe reto kosa aloha tena mba tsy tafavoaka zay satria mba mety mba misy mba ino moa zany anetsemana ihan'le sasany de mba misy 300 tsy resaka vary zany resako zany na menaka fa zavatra le de tena mba misy valeur kely le izy le varotana eny am'le rayon le mpivarotra zany de dikan'izay zany tsy aty en'le mpivarotra ty am'le épicerie kely le mikafiry am'le tombony 50 ohatra zao misy manaritra atody mihitsy ao aminy 50 ny akany an'le atody de varotany 500 raha ohatra izy varotana 50 sy 500 manano sarotra be any satria en moyenne le izy le calibre an'le atody zany tsy calibre ngeza be nefa tsy kely fantontoniny ihany de zarara zany va mahatafahodina zany atody 20 isan'andro de iny mitambatra de mivadika tombombarotra 500 raha atody 30 zay inge le fomba fikajininy eny amin'ny épicerie an'lay fomba fivarotana amitsika misy ho ihany tena manararoatra tena misy tokoa zay fa misy kosa mpivarotra tena mba mikajy am'le vidiny arakin'izay tokony ho izy zany fa io nefa mbola nytenentsika ihany vao maika ara na eno an'ity hoe misy an'ity plafonnement na prix ty de misaviritaka eto nyfanontaniana mipetraka le simenitra resahan'ny fanjakana io verina le 39 000 ariary efa nitondra tena précision ve ianareo niveau ministère hoe ity simenitra ity tompoko de le liquide eo aloha ihany ity resahan'ity raha ohatra manko io ka le liquide eo aloha le teo amin'ny 7 sy 4 alina 7 sy 4 alina 3 alina ny vidiny fidianana azy
de veritsika hoe niakatra 7,000 eo papana zany le vidin'le simenitra. De raha ohatra io zany ka tsy le luki de inona ndray io zany ciment vokarin'ny Holcim ve io de fatatsika raha miresaka ciment vokarin'ny Holcim isika misy manda, misy ny orim-bato, misy ny lova de samy hafa ny vidin'ireo fa ny lova mora indrindra. De iza zany io le orim-bato ndray ve zany io vidiny io, mila précision zany ny vahoaka ny tena mariny. Raha ohatra ndray zany ka sady tsy le luki io tsy le vokarin'ny Holcim io de le am'le ray zoto ndray ve io le fosa, de iza am'le fosa io le maitsomaitso sa le mangamanga ndray sa le menamena, zay nge le izy fa le izy apetrakareo fotsiny hoe 39 000 ariary ny simenitra de tsy fantatra le izy simenitra inona. Ohatran'izay le menaka tamin'ny voalohany le fitondram-panjakana rina nametraka tsara le hoe menaka vokarin'ny Ita, de rehefa mandeha ndray le adevitra de tsy hitanao ndray zany an'reto vidin'ny menaka reto, misy te maromaro izy ao, misy le mandry de misy am'le tavoahangy le 20 litres de misy am'le tavoahangy casté. De iza zany reo resahan'ireo le vokarin'izy, mbola mitoetra ve le hoe vokarin'ny Ita sa misy menaka importé na hafa tonga eto de amin'ny alalan'izay ny akana le référence andre menaka eo. Marobe nge menaka miditra eto tena marobe tsy tanono fa ireny ve vita amin'ny fanjakana ihany koa manara-maso an'ireny etikety samy hafa ve reny fa menaka iray ihany ny ao anatiny. Ny qualité amin'ny menaka rehefa tonga ety amintsika voara-maso ny eo anivon'ny mpanara-maso ara-baritra ve zany. Misy dikany daholo zany zavatra resantsika zany fa tsy mandehandeha ho azy de zay zany ny anaovantsika fangatahana eo anivon'le ministère ny industrie sy ny commerce sy ny consommation hoe mba tena ataovy zavatra mitombona tsara ao anatin'ny adevitra aloha ty zavatra resahanareo ty. Menaka ny resahantsika teo, simenitra ny resahantsika teo, fa akoatran'izay ny PPN de mbola maro no miparitakana. Ahoana savony, ahoana tony karazana vovo-tsavony marobe tony, betabe vovo-tsavony marobe tonga eto Madagasikara maro fa zay zany anaovantsika fanamaria zany. Reto karazana paty nouille reto, ahoana reo nouille reo, misy karazana paty firy reto, paty vidinao 700 200 izy am'izao fotoana zao. Betsaka koa ny olona mampiasa paty ngeny mba voatra any ka tsy vitan'le paty fanaovana soupe kely le nouille le efa misy sauce iny sy misy an'le bouillon kely am'le vovony, fa ahoana tony resaka spaghetti sy ny rehetrarehetra ony zany miditra eto Madagasikara daholo zany. Rehefa miresaka PPN ianao aiza koa ty manko tena adevitra be ty ahoana vidy tsigara io, tsika tsy mifoka sigara fa miresaka am'izay fotsiny tsika. Miakatra be le izy tafiditra ao anatiny le hoe ajustement na privé zay le hitany eny anivontsena. Fa ny aza donoitsika de zao ity sigara ty mampiditra etra be indrindra ho an'ny fitondram-panjakana. Zany daholo nge miakatra am'izao fotoana zao raha andeha lavidavitra makany amin'ny boisson ako fantatry ny rehetra zany miakatra be ny vidin'ny boisson, za tsy teny amintsika boisson inona le izy. De raha iverina eto an-tanàna indray ako makany an-tsena pokotany any am'izay ale rehetrarehetra vidin'ny legioma tsy tanono ny vidiny am'izao fotoana zao. De zay ho ale izy ny aminy hoe tsy maintsy mikajy ny elanyelam-bidy ny azona tombony mpivarotra fa tsy afaka ny amony tena ao anatin'ny tompony zay mahafaty antoka azy. Asa aloha zany nahita mitondra fanjakana na tsy hita mitondra fanjakana fa isika de miezaka hatrany miresaka an'izany resaka rehetrarehetra zany mba ho voarainy rehetra eny amin'ny tandrifiny misy azy ny amin'ny vao manainga tongotra reto tompoko ny vahoaka de frais zay, vao manainga tongotra izy de sakafo zay, vao manainga tongotra izy de saram-pianarana zay, vao manainga tongotra izy de fanafody zay. Dikan'izay eo io zavatra resahan'ny fitondram-panjakana mikasika an'le hoe plafonnement na prix zay efa nitondraitsika fanazavana fa prix plancher no izy. Le minimum na prix ny tokony napetraky ny fanjakana hoe tsy mahazo mihoatra ny 2 arivo nareo mivaribary
donc raha voametra ny 2 arivo nareo de sahira dikan'izay mifampitsinjo ny importateur sy ny consommateur de eo any alalelan'izay le mpivarotra zany mazava ho azy tsy maintsy mahita entana tokony ho ara-dalàna am'izay fa le fanjakana koa tokony ny andamy manietra zay alainy am'ireo mpanafatra etan'ireo fa tokony aprisika ny famokarana satria raha vao tsisy ny famokarana tsy tafavoaka tsika tsy tafavoaka raha vao tsisy ny famokarana zany zavatra misy eto Madagasikara ka mbola resantsika zay fa efa eto akaiky eto am'izao fotoana zao nisy olo-bamoaka Madagasikara voafidy tetsy amin'ny district fahadimy na hoe boribory tamy fahadimy izy io moa miovaova be ny any fomba fiantso taloha firaisana de rehefa ato anatina Antananarivo renivohitra ato moa zany satria manana satany manokana le Antananarivo renivohitra commune izy ngeza be hitantsika io fa efa manana an'izay district zay de boribory tany fahadimy izy zany de député Fetra Rahalamizafimbololona miarabanao Andriamatoa sy olo-bamoaka miarabanao namana faniry dia ao anatin'izany koa ny iarabana ny mpanaraka ny fandarana tsy mahafoy ny fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada anao kopakopa-tanana manokana ho an'ny boribory tany fahadimy foky tany 7 izay manaraka an'izao fandarana izao toraka zany ihany koa raha rotina ny fotoana ekarany eto satria nisy ny fangatana naovana kopakopa-tanana ho an'ireo any Strasbourg any la France any zany kopakopa-tanana ho anareo rehetra any la France any indrindra ianareo any Strasbourg zay ny fampidirana sy fiarabana namana faniry ary mpiaino ajaina va ny vaovao de misy hatrany ary tsy mitsahatra riza moa no mahatonga atsika mampiaina atsika mahatonga atsika miakatra am'izao fandarana zao ary manakolazayna manakambara dia voalohany indrindra aloha mahatsapa manana adidy izay fa tsy tokony atao tompotrano miono ny vahoaka malagasy misy ny farafahakely indrindra zay tokony ho fantatra zany vahoaka malagasy zany mahakasika ny fitantanana miraharaha-pirenena mahakasika ny zava-misy rehetra ka araky ny teniko mba tsy ho tompotrano miono anareo de misy izay farafahakely ny ezahanay hampafatarana anareo hitondrana famakafakana ary ihany koa fampizarana aminareo ny fanadiadina sy ny vaovao epelatananay taorinan zany fanadiadina sy fifampiresahana tamin'ireo tompona ny raiky mpanjakana isatsokajiny anynivony reny sampandraraha-mpanjakana misy eto amin'ny firenena ireny zany na tonga anay nahazo an'ireny vaovao atsika zay nahita rehefa ndresahana ihany tamin'ny herinandro lasiny mahakasika ny ohatra atao hoe ohatra ratsy omeny lehibe izay ny lehibe tokony anome ohatra na amin'ny fitantanana akapobeny na ny fitondrantena na ny rehetrarehetra dia nefa ny vahoaka araha mahita fa ao anatin'ny fahasairanana ka misy ny fihetsika tsy mendrika misy ny toetra mamoehatra ataona tompona andraikitra isatsokajiny ka tsy afaky ny anginy isika manoloana an'izany fa tsy maintsy miteny na inona hitranga na inona karazana fampitahorana sy tsindry atao indrindrandrindra am'ireny tompona andraikitra ireny mpiasa-panjakana sa ary mbola netanana an'ireo mpiasa-panjakana hafa sy tompona andraikitra isatsokajiny sa anambara amaky-batsilana izany fitatana tsy mety eny anivona sampandraraha-panjakana maro isatsokajiny zany ny zavatra atao hoe nalaza tatoato dia maromaro anisan'izany reny fampiakara-peo nataony solombavam-bahoaka anankiray eo anivon'ny vondrona maro anisa IRD ireny de honorable Brunel tao ihany koa rehefa nresahana teto ny mahakasika ny lohalisitra tamin'ny fifidianana mpanolontsaina ny tanàna tao anatin'ny lisitra IRK izany hoe miaradia amin'Andriamatoa Andry Rajoelina sy am'ireo nanaradia ny ben'ny tanàna n'Antananarivo am'izao fotoana izao ireo anisan'ny atao hoe mbola hitondrako fanazavana sy hitondrana famakafakana eto amintsika mpanaraka ny miara-manonja ho an'izao andro any alakamisy izao mbola misy ihany koa no zavatra azo ny sy metrapetrahana namana izay reo kazena foana na hoe apetraky indray amina toerana iray nefa fa nisorona tamina toerana iray de ohatrany hoe tsy misy rano fanontaniana mipetraka
de hoe tsy misy afa-tsy ireo olona ireo ve no afaka hitanany zany toerany zany fanontaniana mipetraka daholo ary petraka eny ambavan'ny mpanara-baovao satria ny hitanao ny ala tetsy amina départementa ministériel iray a de napetraka tatsina ministera tsy misy ifandraisany io ohatra mantsy mba hoe raha tao amin'ny ministera ny varitra ianao ka nafindra tany amin'ny ministera ny indostria raha ny saraka ireo ministera ireo de mety misy ifandraisany ihany zany ministera zany fa ny sasany avany amin'ny ministera ny fanatanjahantena tena lefa any amin'ny ministera ny famantarana ny toetrandro sy ny fitaterana ohatra ny zahatra tsy misy ifandraisana mihitsy zany zavatra zany zany a metrahantsika fanontaniana zay anaovantsika fanamariana eto a ifampizarana aminareo mpiaino mba afahanareo ihany koa manomeny hevitra reo sy ianareo no manao ny évaluation na ianareo no manao ny tombana hoe tena amin'ny toerany marina ve reo olon'ireo fa maninona n'izay mialatsy a de mody andrasana kelikely na tsy andrasana fotoana maharitra akory tonga dia apetraka indray a amina toerana anankirehetra ny araky ny teniko teo tsy misy afa-tsy ireo olona ireo ve eto amin'ity fireneny ity ary izay indrindra no mahatonga anay miteny tsy mitsahatra miteny mitondra tsikera ny tsikera anie tsy voatery botolo araky ny fomba filazany retim-panoana atao hoe anjambany amin'ny filorajoeliny fa zay le fanohananareo azy botolo sy ny fanaovanareo asa fomba hitsaranareo anay hoe manao fanoerana botolo ianareo ny tena mamitaka n'Andriamatoa filoha Andry Rajoelina misy efa fatatsika tsara mihitsy fa hoe misy ny tranga eto amin'ny firenena na ara-politika na tsy fantatro dia tsy fantatrareo hoe ivoaka ny télé hiakatra amina plateau-na ainao manjery indray zao ny olona ohatrohatran'izao fa nyteneniko tamin'izany fotoana zany misy eo amin'ny 5 amanenina eo izy raha be indrindra de hiakatra indray ireny le tena mampijabaka an'le filoham-pirenena ireny le tena mamita bahoaka ireny ny olona toy ireny satria ny toerany ny arovana ny toerany ny tena mahamay an'ireny olona ohatra ireny ny arovana ny tombontsoa sy ny sezany na olom-boafidy izy na olom-boatendry de araky ny teninay hoe fa nyteny an'izay izy tamin'ny fandalovanay teto amin'ity plateau any miara-manonjy ity hoe raha tena tia tany razany ianareo raha tena tia ny filoha Andry Rajoelina ianareo raha tena mijery marina sy mitsinjo izany tombontsom-bahoaka tombontsoa iombonana zany ianareo tsy toy ireny asa manao boroky mamerina fotsiny zavatra hoe nefa hita fa tsy mandeha am'izay izy zao le fiainam-pirenena de sahany sasany milaza fa adala zay tsy mahita an'izao fampandrosoana efa miazakazaka zao zay le nambarany teto hoe manompa manao tsinitsinina tena manao tsinitsinina n'le vahoaka tena hoe manjana-tsaina mandrendrika saim-bahoaka misy ao miteny aminareo misy enina eo aho misy an'izany moa le ramatoa anankiray mbola sany lazy iny fa ory avamanana sarotiavina asa inona ny fitiavana naseho nataony ny vahoaka malagasy mipetraka amin'ny fanontaniana averinay any aminy hoe fa ina reny olona toy ireny reny ny tena mamitaka anao reny Andriamatoa Andry Rajoelina Andriamatoa filoha reny le plaza reny hoe miazakazaka tsy maharaka ny ritmanao reto le olona reto nefa aloha le ritme hitarian'Andriamatoa Andry Rajoelina misy fomba fiteny zay vahiny moa izy ity fomba fiteny vahiny manao an'le hoe nefa azontsika raisina tsara ihany koa manao hoe raha mandeha irery marina ianao dia lasa loha satria afaka miazakazaka irery fa raha ohatra ianao nefa mandeha miaraka dia lasa lavitra kokoa na mety mandeha miadakadana kokoa ara ohatrohatran'izay akapobeny le fomba fiteny fa nefa raha mieritreritra miazakazaka moa Andriamatoa filoha araky ny filazanareo azy mba lazahoan'ny vahoaka malagasy miazakazaka anakay zary izy de mba me ohatra izy aisa zay ve tsy mahita ingasy na zay ve tsy matakatra na zay ve tsy nianatra tany am'izay sekoly mety mba nianaranareo na tsy fantatra mihitsy izay ve ny tena dondrona fa mba lazao anay hoe miazakazaka makaiza moa Andriamatoa filoha izany de aiza ny toerana misy atsika am'izao raha miazakazaka marina miazakazaka mety mandeha rery izy de lasa rery any izy de aninona any izy de inona nitondra inona ho an'le vahoaka le fiazakazahany nandeha rery tany ananana tany am'izay nalehany tany fa zao ny aza dinona ry pombany zao fitondrana milaza fa hoe manana ny maro anisa milaza ianareo manana ny maro anisa aloha fa raha ny zava-misy de niaraky ny lalàna sy ny zavatra mipetraka
amin'ny rafitra sy ny androm-panjakana misy a de tena manana ny maro anisy ianareo fa raha ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina ny fomba andraisan'ny vahoaka ny fanehoan-kevitra re eny amin'ny vahoaka tsy mandadiarona rehetra eny a dia tena vitsy anisy ianareo vitsy anisa raha misy olona ray ao anatin'ny 50 nisy fotoana ny tenenako hoe ray anatin'ny 10 ataoko hoe manitatra fa ataoko hoe ray ao anatin'ny 30 samane hevitra eny amin'ny fiarahamonina eny fa tena mbola be deaibe zany hoe mbola mankatoa sy mahatoky an'izao fitondrana misy izao tarehin'Andriamatoa Andry Rajoelina raha misy zany tena mbola samy laza eto fa mbola be deaibe zany ndresako ihany koa teo ny resaka commune iarahantsika mahita amin'izao fotoana izao satria ny lohany moa dia ny filoham-pirenena avy any amin'ny miainga ny ohatra avy any amin'ny miainga pakady rehetra sy ny fanapahan-kevitra amin'ny ankapobeny izy no ny safidy an'ireo tompona andraikitra isatsokajiny ireo mboteny ireo nahazo ny fankatoavany ireo matoa nipetraka teo matoa kandida reny be ny tanàna ireny nahazo ny fankatoavany filoham-pirenena ireny inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao aka ohatra anankiray fotsiny a mahakasika an'ity resaka hoe digitalisation raha ny tenako nambara mahakasika ny hoe ho digitalisena daholo na hatramin'ny carnet pokotany hatramin'ny fandraisan'ny mpianatra an'ireny vatsim-pianarany inona tsy nyresahana an'izany de tonga koa ty société municipale de gestion digitale mbola resaka digitalisation ihany amin'ny resaka fomba hitantanana ny vola miditra amin'ny commune ny resaka mpivarotra fomba fanasana ny mpivarotra ny resaka vola tokony hiditra amin'ny commune amin'ireny fitantanana an'ireny bloc sanitaire reny be de be ny vola tokony hiditra amin'ny commune amin'ireny resaka tsena ireny aiza le digitalisation am'izao tsika miteny zao dia ty ampahafantariko atsika rehetra manaraka an'izao fandarana reo fa ny tenako izay ponina eny amin'ny boribory tany fahadimy de mbola tsy nahazo an'izany carnet izany a hatramin'izao fotoana hitenenantsika izao ary efa nandalo tany amin'ny fokotany izay honenako a na ny tany hoe aiza moa zany ny mba anjarako satria nyresahana natao resa be mihitsy zany ary fampanantenany filoham-pirenena zany tany amin'ny roa taona lasa tany hatramin'izao moa tsisy tokotaniny mihitsy zany zavatra any ny olona ny any amin'ny firenena mandroso any raha mampiasa an'izany atao hoe teknôlôjia vaovao zany a resaka resaka numérika ny resaka informatisation resaka solosaina sy anina daholo nefa miasa de mandroso ny olona ny atsika arakaraky ny idirantsika amin'le resaka digitalisation nitaovao maika manakorotana an'le fiarahamonina manakorotana an'le fitantanana misy ny grevetseroa inona no antony sy ny fialana izay ambarany fitondram-panjakana na eny amin'ny ambara tonga ambony eny amin'ny université io na ny anivon'ny resaka mpiasa eny anivon'ny fahasalamana io na ny resaka mpianatra momba mahakasika ny vatsim-pianarany de any amin'io foana naniliana le izy hoe mbola tsy vita tsara le digitalisation lasan'ny ministera ny postra moa zany am'izao no mahazo raharaha nefa raha ny fijeriko azy a na tsy misy vola ao de fomba hoentina ampandrina adrisa le resaka digitalisation fa tokony efa ho vita hatry ny ela io a ary tokony efa nylamina hatry ny ela fa be loatra le zavatra lainga sy fitaka atao ao anatiny de sarotsaromana amin'ity resaka digitalisation mahatonga amin'ny teny teo hoe niara ny carnetko eny amin'ny fokotany zay honenako mbola tsy azoko hatramin'izao tsika miteny zao ary vao omaly nomaly ny antsony filoha-pokotaninay nanao hoe fa mba aiza moa le carnet nampanantenainareo e ny olony rehetra tsy afaka miteny ny teny solombavam-bahoaka manana tombony koa afaka miakatra amin'ireny hoe plateau anainao manjery reny de io ambarako androany aminareo eroenareo fa mbola tsy manana an'izany carnet zany ny tenako za moa mahita hoe tsy hitako zay olana na misy an'iny na tsy misy an'iny mbola nety lavitra ara ny fisian'le carnet teo aloha ny carnet pokotany teo aloha fa volana tsipiteny ambaravarakely reny asa moa reny taiza no natota taiza no natota reny zavatra reny a sao de sanatria resaka fanomezana tsenam-barotra ho an'ny akamakama zay moa tsy fantatro mahakasika izay fa engany mba tsy ho zay mialatsiny zay ny mahakasika an'iny resaka digitalisation iny zay atako hoe antony korotana misy am'izao fotoana zao tsy resahana ntsony ny lainga sy ny fitaka ao a ary ireo tokony hisitraka ny zony sy ny tambokaramany a de io arirarira io a dia andefasana mpitandro filaminana satria tsy nareo marina moa manao vaindralahy tsy maharary ianareo areo koa nanaovako antso amin'ny mpitandro filaminana satria iresaka mahakasika ny mpitandro filaminana io koa ny tenako amin'ny herinandro ho avy iny a
Fa manana vaovao tsika nahazo fitarainana maro izahay a mahakasika ny fikarakarana n'ireo mpitandro filaminan'ireo a zay tokony ho jereny ny tompona andraikitra tandrify izany a satria mahatsiaro marary zareo a manao ny asa arak'izay tratrany dia izay ny mahakasika an'iny de iresaka ihany a mahakasika ny zavatra ataoko hoe mafana tatoato dia namana faniry a ny faneho-kevitra zay nataony loha lisitra hoy ato eo tamin'ny fifidianana mpanolo-tsaina ny tanàna IRK izay ampahireziko eto mihitsy a ny amin'ny fijorony sy ny fahasahiny a milaza manambara ny zavatra tsy mety a tamin'ny ao anatin'ny fitantanana ny raharaha ny commune Antananarivo renivohitra zay anaova kopakopa tanàna manokana ny any afara vohatra any a ny Lalora Valomanana fa tsy misy ny fampitana azo atao tena tsy misy ny fampitana azo atao a na nisy ny fingapingana ara nandritry ny fitantanana ao zany commune urbaine Antananarivo zany a de mahatsiaro izany zany hoe mbola fitantanana ny olona avy am'tiako Madagasikara zany a ny ao amin'ny commune urbaine Antananarivo ka de nefa tompona andraikitra itsika rehetra manoloana izany araky ny teniko teo tokony ho sa ny rehetra mba ho an'ny tombontsoa iombonana ilaza ny zavatra tsy mety dia iverenako any raha Clémence satria mino fa mbola ho avy hiakatra eto raha araky ny tena manafaniry atoato izy a sa efa teo izy fa misy vaovao mahakasika an'izay ihany député fetra fa alefasa aloha mahakasika an'izay de horesako le izy zay ny teniko teo zany izy sotra namana faniry a mampahery a anareo mpanolo-tsaina ny tanàna indrindra ianareo a zay samy joro ka nanaova nato-jay a ny tapahana hatramy tsy nomena hatramin'ny zo tokony isitrahanareo am'zany resaka tambokaramo zany a ary mbola anaova goantso eto amin'ny Andriamatobe ny tanàna hoe na orinasanao ara tsy zoanao a tsy manana fahefana am'zany ianao fa omeo ny anjara tambokarama tokony an'ireo namana ao amin'ny na izana izy na avy amina vondrona inona na avy amina toko inona dia omeo ny anjarany fa azy iny a zony ny misitraka izany a ny ezaka rehetra natao a ny toerana misy azy a dia efa voafaritry ny lalàna sy ny texte manao hoe zao le izy a ary efa voasoratra tanaty tetibola raha araky ny vaovao eto ampelantananay a voasoratra tao izany a voafaritra tao nefa tsy omenao azy dia natao zay nanenjehana azy ny fitoriana efa impito imbala ahoana izy tompoko laolala zay hoe vehivavy kely ohatran'izao a de sahanareo a no manao an'izay ka mety tsy avy be ny tanàna rery koa zany fa mitodika aminareo mpiara-miasa amin'ny akaiky koa mbola ho adinina ianareo sao de mieritreritra fa io tsy mino fa tsy Andriamatobe ny tanàna irery fa izy mo mety tsy ho arany ny anaraka nyzany raharaha rehetra zany na mety anao an'izao fitoriana isaky mihetsika isaky mahatsiaro ianareo a nefa tadidio tsara fa loha lisitry ny tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina municipaly reny a loha lisitry ny IRK zany a raha matoy zany mandray andraikitra samy joro ary manambara ny zavatra tsy mety a ao amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ka de mampahery anao raha matoy CM fa dia manohana anao izay a rehefa ohatra ka amin'ny fahasahina mijoro milaza ny zavatra tsy mety a amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ho an'ny tombontsoa ny vahoaka ny Antananarivo manontolo zay ny amin'iny fa mahakasika andry de mitoy am'izay ihany na manafaniry io raha maneho hevitra reny tsy milaza akory lasa mpanohatra na lasa ohatra manao teny ny mpanohatra ny zavatra tsy mety fotsiny resahany fa tsy mbola mpikambanao aminay reny tsy niteny tamin'ireny olona reny izay midiry ianareo lasa hivadika any aminay tsy izay mihitsy fa hitanay fotsiny ny faneho-keviny de toananay izy satria maro loatra ny zavatra tsy ara-dalàna atao am'zany fitantanana zany a ny commune urbaine Antananarivo torak' zany ihany koa ny solombavambahoaka Brunel ao koa zany mbola mpikambana anisany solombavambahoaka mandrafitra an'ireo le maro anisa fa efa tsy zaka ntsony misy antony matotonga hatramin'ireny faneho-kevitra fampiakaram-peo ireny ny olana ane de tsy nikongo ihany tsy ny distrika nikongo ihany fa izy moa misoloteny izy rarin'izy raha nanao an'ireny faneho-kevitra ireny ary marina loatra fa mifaritra 3 mihitsy ane fa mety mafimafy kokoa ny nikongo raha oarina amin'ny any hafa manaona ny any vohipeno any manaona ny any vavatenina any manaona ny eto Antananarivo renivohitra izay nambarana le namana anankiray fa be de be fotodrafitrasa vita any aminay any boribory tany fahadimy inona ny vita any inona ny zava-misy ihany ka mitondra fampandrosoana fa ohatra ny tipitopy vonjy tavanandro zany ny zavatra misy ihany raha ny zavatra hitako nitokanana farany tany aminay dia tetika asa efa ny volavolaina tamin'ny andro ny filoha teo aloha
ary natomboka ny nandiniana azy tany amin'ny fitondrana Andriamatoa Marikaravalomanana tany amin'ireny projet Masaien reny tsisy nidirany fanjakana sy ny fitondrana am'izao fotoana zao fa reny le atao hoe fitohizan'ny fitantanana andraram-panjakana de novananarana le rokady natao hoe rokady ny arivo tsy hitako zay zavatra mitsanga reto amin'ny fireneny ity raha fotodrafitrasa ka hoe tena niainga avy tamin'ny reto mpitondra am'izao fotoana zao reto re volomboasary reto namola volana azy nitadiavana mpiara-miombonantoka tany amin'ny resaka fanatanterahana azy tsy mahita tena tsy mahita raha iny amin'ny boribory tany fahadimy eny sy resaka siady na vita lalakely zay sy ny solombavambahoaka van'ny atokony fitondrana mariny zany ary ny anay afaka porofony zany satria tsy fomba anay manodikodina an'izany atao hoe asa zay efa nampendreketina ny solombavambahoaka zany zany angaka misy fa ny akoatran'izay ny olany resaka jiro ny olany resaka tsy fandripahalemana ny resaka amin'ny andavanandro ny vahoaka sy ny resaka mba hoe fanamorana ny anana fanalanany zany fotoanany fiara tsy misy an'zany fa anisan'ny record eny aminay ny anala mahitsy iny miainga avy any amin'iny any Ambatomainty miainga any Anjanahary miainga any Manjakaray fa fitoanana lava reny tsy hitanao le hoe velo ranony arivo velo ranon'Andriamatoa filoha tsy misy tanteraka ny any nisy contrat ny fanaovana tamin'ny vahoaka Andriamatoa be ny tanàna nisy contrat ny fanaovanao tamin'ny vahoaka Andriamatoa filoha mba tany sao anie le zava-bitanareo raha oharina am'zany fa adinonareo tanteraka zany nanao velo rano ianareo mianakavy nanao fifanekena sy nanao contrat ianareo ny tokony anaovana évaluation ka efa manao iza io am'izao tsika miteny zao aiza le zava-bita aloha akaray manao tsy fandripahalemana ataovany évaluation ataovany tombanasa tombanezaka inona ny atsara tsy miamitombo na sanatry zany hatramina resaka hoe fanolanana ny alabotry ny fifamonoana amin'ny fomba feno abibina ny vakitrano mipetrapetraka ao ny atanao na ity stylo aoko ty ara mipetraka eo tena miteny aminao fa 3 minitra io de manjavona raha isy 3 segonda ry de manjavona vao mitodika ry ny tenako satria efa lasa ty kely no ny fahasairanana le vahoaka malagasy tsy misy tanteraka ho iaho ny fotodrafitrasana tsangana tsy fotodrafitrasa mamokatra fa fotodrafitrasa isehosehoana tsy mitondra nininy fa alaindrony am'izao tsika miteny zao kianja manara-penitra hoe Coliseum reny moa fa tamin'ny andro ny teteza mita zara raha misy mpandeha marina hoe mbola nikatona koa noho ny Covid ny fampiasana an'ireny toerany reny tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny eto tainy amin'iny fa iresaka kely ihany koa manao faniry rehefa aveo mbola mahakasika ihany mifandray amin'ny resaka anona fihinangamana eny amin'ny faraparany solombavambahoaka Brunel iny satria izy moa nitondra ary initiateur an'ireny proposition de loi na tolo-dalàna amin'ny anarany resaka mahakasika ny fanovana 2021 nanovana 2011-013 reny fa misy ny fanontaniana petratsika aminy de mino fa andre izany izy ary mety mba afaka hitondra fanazavana iny satria hoany tombontsom-bahoaka hoany tena hoe fanoerana tsy botolo fa fanomezana toerana izany tena hoe fanoerana zany isiny ny tena to hoe ady hevitra demokratika zatra transparence na mangarara ary resaka hoe fanjakana tsara tatana manodidina zany tsy isy zany raha tsy mijoro ary manana ny toerany izany mpanohatra sy ny fanoerana zany eto amin'ity firenena ity na manafaniry mikasika an'le Tananarivo zay député Fetra Rahalamijafombololona de nambarako teo hoe fa nanao valandresaka ho an'ny mpanongazety reo vondron'olona maro be moa zany zay manandrara mahita ny zava-misy miaina ny zava-misy ary azo lazaina fa tena mifamezivezy eto amin'ity tanàna Tananarivo ity sy ny manodidina mahakasika ny fiainana ato amin'izany tanàna izany de io maraina io misy mivalandresaka ho an'ny mpanongazety de zay valandresaka ho an'ny mpanongazety zay misy fanambarana nataon'izy ireo de alefatsika zay député Fetra de resaka kely tsika de aveo tsika miverinany am'le resahanao teo zany namana technicien aoara zao mponina Tananarivo renivohitra olom-pirenena fikambanan'ny taxi eto Tananarivo renivohitra syndicat mandolatsakeboka ao amikinaps mpiasan'ny SMA solotena avy amin'ny mamify na ny malagasy mila filamilana solotena avy amin'ny RMDM matana sy zen RMDM ary ny nature solotena avy amin'ny diaspora
dia manao fanambarana iraisan'androany fa mitaky ny fanesorana ny be ny tanàna Antananarivo naina Andriatsitoaina noho ny tsy favitany intsony ny asany faky tsy voaroka lalana tsy vita ambota iady tsy afaka fivarotra tsy nahitana vahaolana hetra trano midangana fitadiavana vola tafahoatra amin'ny mponina Antananarivo akoatr'izay akoatr'izay dia antony itakina iny ny fanesorana azy ihany koa ny fanodikodinana ny volany zokiolona sy ny mpiasa malagasy ao amin'ny kinaps koa takianay ny famerenana manontolo ny volana lainy tao amin'izany kinaps zany etsy andaniny zay tsekenay koa ny fanaovana tantely afa-drakotra ny volany komina Antananarivo ho an'ny tombotsoa manokana ny be ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy toerinay ny fanitsakitsahana ny lalàna ka zary lasa manao didijadona ny be ny tanàna eto Antananarivo tianay mafy ny fivadiana amin'ny teny nomena na tamin'ny mponina Antananarivo zany na tamin'ny mpitatitra na tamin'ny mpivarotra ny ireo antony voalaza teo ireo sy ny marobe tsy voatanisa dia manamafy ny fitakinay ny fanesorana amin'ny be ny tanàna Antananarivo izahay manome roa fitopolo ora ny mpitondra fanjakana izahay hanesorana azy ka raha tsy tanteraka izany dia iara-entana itaky ny fanesorana be ny tanàna eny Analakely zahay ny asabotsy amin'ny 7 ora aprily amin'ny 10 ora ary manentana ireo rehetra maneo izao antso zao maheno zao antso zao mba hiara-dalana aminay fa tolona iraisan'ny mponina Antananarivo ity manatena izahay ny fahatongavan-tsaina mpitondra izahay ka isaino sy amaly izany hetahetan'ny mponina Antananarivo izany misaotra tompo amin'olany Antananarivo renivohatra e manana ny olona Antananarivo renivohatra fa tsy mila tso zay tsy mila ny be ny tanàna Antananarivo eny ary député fetra mo iny ny fanambarana nataon'ny vondron'olotsotra ny mpandolatsakemboka kinapsa ny taxi moto ny mpanolotsaina an-tanàna ny avy amin'ny taxiville taxiville maromarona kokoa moa zany tena ny taxiville tena maro anisa maro be ao anatin'izay ny mpivarotra reo syndicaliste maro be zany no mivondrona ao anatin'izay zany ny mamify ihany koa zay nitondra niny fahatsopanantenana ho an'ny tanàna Antananarivo iny ka manome 27 moa ny resahana io fa ny vaovao voaraintsika 27 ora le izy zany teo amin'izay fanazavana nentin'izy ireo zay ka amin'ny sabotsy izao raha ohatra ka tsisy zany zay fandraisana fanapahan-kevitra manaisitra ny be ny tanàna avy amin'ny fitondram-panjakan'izay dia ho avy eny Analakely izy ireo amin'ny sabotsy izao amin'ny 7 ora anoany zay zany ny fanambarana lehibe moa zany satria nentsika le izy fa mifandraika anatin'ny vaovao atao anatin'ny miara-manonja député fetra hiditra amin'le adevitra nyresahanao teo tsika mahakasika indrindra le hoe satan'ny mpanohitra ny satan'ny mpanohatra mifanaraka ny lalam-panorenana le 2011-013 iny tena mazava misy iny andiny fa 470 ao anatin'ny lalam-panorenana no miresaka ny fananganana ny antoko-mpanohitra ary fametrahana izay hoe lehibe mpanohitra zay de mifanaraka amin'iny satria mazava ho azy amin'ny lalam-panorenana hoe tsy maintsy misy ny lalàna mifanaraka amin'izay FDB isan'andiny ao anatin'ny lalam-panorenana de misy zany lalàna zay tapaka tamin'ny taona 2014 lay nahazona ny laharana hoe lalàna 2014 tsipika aotra 20 mahakasika ny satan'ny mpanohatra iny de efa famoahana didy fampiarana sisa ny tokony natao na décret d'application ahafahana mampiaritra ny didy iny zay manko ny lalàna ny didy zany tsy afaka ampiarina ny didy raha ohatra ka tsy misy zay décret d'application zany na de efa promulguer le izy de izay zany ny fanjakana tsy navoaka fa rehefa tsy navoaka amin'ny fanjakana le izy de nisy lalàna ny tsofoka tampoka napiditra izy le loi Brunel
de io le nydiniana tamin'ny 1 de nahazona n'le lalàna 1 tsipika ohatraohatra iny zay nabe adevitra tsy mifanaraka amin'ny lalàna opposition démocratique ny ambarana ny article 14 ary zay ny narahan'ilay loi 2011-013 fa rehefa tonga taty amin'le loi 2021-06 lizy de lasa opposition parlementaire hoy ny ACC vao tonga teo amin'le fitondrana le ACC vaovao io fa tsy le ACC doublant samy hafa zany resantsika zany le CENI doublant fa le anisan'le nanaiky an'ilay voka-pifidianana teo aloha koa zany de tonga le ACC vaovao ty de ozy izy hoe mifanaraka sy mety any lalam-pandrenana io fa ahitsio kely fotsiny ty de lasa nisy extra parlementaire zany hoe sady misy parlementaire fa nesoriny le extra parlementaire tsy diso avy de avy eo ndray kitihany ny ovaovain'le hevitra atao anatin'izay fa ny opposition tena misy de opposition démocratique ary efa ny ekena Andriamatoa Iany Rajoelina tamin'ny débat 2018 ny fifanatrehany tamin'ny Filomarka Ravalomanana tamin'le fandarana hoe ndeha ho an'ny avloa napetraky ny mpanao gazety tamin'izay mpanao gazety rony teo Joara Voajanahary miala tsy manonona rana sy tsy hitaina ramalina raha lany filoa ve anao Andriamatoa Iany Rajoelina de amela malalaka an'Andriamatoa Marka Ravalomanana ho filombanoatra de eno izy izy avelako raha zany lany filoa izy ny lehibe mpanohatra fa tsisy na ny fanekeny zay teny nambaran'izay na ny nambaran'ny lalam-panorenana na ny lalàna izay nolanina tamin'ny 1 araky io lalam-panorenana zay izy ihany no nampandansina no propagande an'io tamin'ny 1 de tsisy ny tanterahany teny député fetra marina zany namana faniry satria ny ainanay moa zany tena anivon'ny antemera-pirenena nefa moa tsy hafananoatra nanolona n'ireo atao hoe kajikajy sy fitapitaka ary didijadon'ny maro anisa raha zay ny azo ilazana azy dia nanodikodinana izany efa lalàna atao hoe efa nylaniny ary tsy izahay nampandany azy tamin'izany fotoana zany ny avy aty anivon'ny fanoherana isika avy aty anivon'ny fanoherana na ny solom-bava-bahoaka avy aty anivon'ny tika Madagasikara fa ary zareo rehetrarehetra ireo eo amin'ny fitondrana am'izao tsika miteny zao zany hoe tsy valapatra amin'iny fa ny ale fomba fanao no tiako apatsahivoko kely sao de manadino mantsy ny vahoaka manao amin'ny ny fahasairanana fa ireo olon'ireo dia tompon-daka mihitsy eran-tany raha amina resaka hoe fandrendrehana saim-bahoaka fanovaovana ny lalàna sy ny texte sy ny réglementation sy njatro rehetra manodidina ny atao hoe ina refa tatana mandrara-panjakana amin'ny akapobeny de ny teniko amafisiko ny teny efa nataoko teo manao hoe tonga amin'ny fotoana ary vahoaka anaovanareo ny tombana ny évaluation eo ny be ny tanàna Antananarivo taorinany reny faneho-kevitra nataona fikambanana maro teo reny fa eo ihany koa ny tonga ny fotoana ihany koa anaovanareo ny tombanezaka ny am'izay hoe andraikitra ny asa nataon'ny filoam-pirenena zay mitarika zay mitondra ny firenena mitondra ny Madagasikara am'izao fotoana zao hoe voalohany mandroso fa isika nanahoana reo fampanantenana nataony raha mbola tany amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra nanandritry ny efa nahafiloam-pirenena azy ny ampafiry ny zavatra nampanantenainy ny vita sy tanterany am'izao tsika miteny zao tsy atao fialana itsony zany resaka cyclone sy catastrophe naturelle na ren'le loza voajanahary ireny ady any Ukraine sy Russie zao ka zay indrindra na ny Covid-19 na ny ady any Ukraine sy Russie fa raha nisy toe-karena ny tombona tsara teto napetraka araky ireny fampanantenana natao ireny raha nananasa ny voaka malagasy raha nisy ny fanampiana natao tamin'ireo tatsaha zay maro anisa mandrafitra ny maro anisa ny voaka malagasy tatsaha ny mpiompy ny mpamboly ny mpandrara tsy zao ny situation ny ainatsika teto amin'ity fireneny ity faraky ny teniko teo inona ny tanteraka tsy misy akoatra zay mbola fikapana ranjo raha vao mbola orinasa mamofopofona fa misy mpanohatra mety manana asa petrabola ao na mety mifandray zany ny zava-misy fotoana izao ry vahoaka malagasy anaovanareo ny tomba nezaka évaluation ny filoam-pirenena sy ny be ny tanàna hoe tena mbola mendrika ny hitondra ve izy mirahalahy mianaka izany ary arotiko ao anatin'izay matoy izay nanao antso mahakasika an'ireny hoe fitsypahapitikisana zay ho apetraka ay atsy ho atsy mihina fa tsotara io fivoriana ara-potoana azy ho tanterahana amin'ny volana me io afaka raha volana eo eo de andrehanay tokoa ianareo satria raha tena amin'ny fomadio no andraisan'ny filoam-pirenena izany vatsyna omby
tamin'ny andraikitra zay napetraka taminy de inona ny lalana anankiray ahafahanao manidika an'io andriamatofoloha ny tsy fanomezanao tsy fametrahanao sakana am'ireo solom-bavambahoaka voafidy tamin'ny anarany vondrona IRD anaraka hiaraka aminay a ambara fa vitsy anisa avao amin'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara iray hevitra aminay a andany a ary ampandany a izany fitsipahpitika zany ahafahana manovatra ny fotony ho an'ny tombotsoan'ny firenena sy tombotsoan'ny maro anisa misy ato amin'ity firenena ity miainga avy any amin'ny prime ministre hatrany amin'ny secrétaire mpanjakana sy ny mandalo amin'ireny ministra isatsokajiny reny a mialy reo raha ovana ray manontolo reo mety mba azo ainga na sofla kely vaovao na de tsy tena misy zavatra de ho atenaina betsaka aminareo aza fa mety mba isofla kely ho iaho teo asa mety mba anamaivamaivana kokoa ve mba olona mety tena tompona andraikitra tsy tena resaka politika na tsy resaka kamakama efa tsy afaka tatsy tena findra tetsy de nefa tsy namely tatsy omena toerana ray afatsy indray tsy misy afa-tsy zany eto amin'ity firenena ity ny fomba hitantanana Andriamatoandro Rajoelina le firenena araky ny teniko teo varavarana misokatra ho anao Andriamatofoloha aza sakanana tsy anaraka anay ampandany an'izany a ny vondrona manana ny maranisa hatreto ao amin'io antemera pirenena io fa ho an'ny tombotsombahoaka matoa izahay a manao antso ny amin'ny ametrahanay a ary a iatsonay an'ireo namana solom-bavambahoaka rehetra solom-bavambahoaka amin'ny Madagasikara rehetra raika amby 10 mandrafitra izany a antemera pirenena izany tsy ho an'ny tombontsoa ray manokana ary izahay tonga de ambarako etona fa tsy hiditra ao anatin' zany gouvernemanta izany mihitsy fa aleonay miandry fifidianana aleonay miandry a fa raha zay ny fanahinareo tsy hiditra izahay tsy angataka toeranao izahay raha ny resaka fikonan-dom-pirenena ny zavatra ny takinay de ny hoe fanovana ny fanendrena sy fanovana ny mpikambana ao amin'ny vomiera lazaina ambara fa mahaleo tena makasika ny fifidianana ny CENI zany sy ny ACC izay tsy hoekenay hatramin'ny farany na inona na ino lazainareo fa reo a de olona reo zato isan-jato a efa naka ny loko volomboasary ireo a efa tompona andraikitra tokony ty andany nefa fa naka loko politika ary miariary zany a amin'ny lalana efa nidiaviny a ny faneho-kevitra efa nataony a ary a ny amin'ny fifandraisany a ny am'izao tompona andraikitra misy a etseroa mandrafitra zany hoe mpitondra eto anivon'ny firenena izany ka dia zay no nakasika ny anifa tsy aritroko ty namana fanira anao faneho-kevitra kely mahakasika nyty resaka fameratry raha niditra teo ny tenako teo de resaka ianao mahakasika ny fepetra zay nyraisiny ministera ny varotra sy ny indostrie ary ny resaka fanjifana tsy aitsatsetsa tsy aritra ity tena tsy misy olona ve any ambadimbadika any ao anivonareo io a fa zay manana fa zay tsy hiditra tsy misy olona ve mafe satria mila fifezana fahaizana fahalalana zany le hoe fitantanana raha-toe-karena eo ny resaka varotra fa raha ny teny nambaran'Andriamatoa ministry ny varotra ane de tena tsy misy hafa am'lay hoe inona moa mahasamy hafa am'ireny le hoe kapoka teo ireny hoe asina kapoka manara-penitra zay le fepetra raisiny rareo zany na ministra ny fandimby dia tena misain-jaza misy any manam-pahaizana mahakasika ny resaka fitantanana raha-toe-karena misy any manam-pahaizana mahakasika ny resaka hoe indostrie sy ny resaka varotra ny anareo mpandraharano asenareo makeo marina mety nanapirofo izy ny fahaiza manao ny tany amin'ny resaka fandraharana tsy laviny zany fa ainy ve le mandray mitantana zany départementa ministériel mahakasika ministera mivarotra zany ny zavatra oatra mahagaga tsitany a ary ny tsitanyity fitondram-panjakana ity de rehefa aty amin'ny atao hoe toe-karena malalaka resaka fananana no mitondra ny zay hoe nitsena de ny resaka ny tolotra sy ny tinady miainga avy am'izay ny resaka offre sy demande a no mamaritra ny vidinetana miainga am'izay aloha na inona fa ny fitondram-panjakana de le manao le atao hoe régulier atao hoe manara-maso hoe tena mandamina tsara tena ao tsara ve zany resaka concurrence ao tsara ve ny kalitao ny resaka entana tolotra ny mpanjifa ao tsara ve ny resaka tena hoe mahakasika an'zany tsisy miopampana ve tsisy fifanarahana manokana ataon'ire le hoe atao hoe zay moa voateniko teto matetika izy tsisy sanatry ve fifanarahana tsy ara-dalàna
na tsy aradrarynareo antampilisita ataon'ireo mpanafatra mba hampiakatra ny vidinetana zany ny andraikitrareo fanjakana fa ny olana de mpandrarano apetrakareo eo am'le toerana efa nanapirofony tsy faiza manao ny nisitra teo aloha de tany am'resaka kapoka no nyresahany atao manara-penitra zay tsy hitanao taratra tsy hitanao tsony zay toyany am'izao tsika miteny zao io ndray ny manaraka de ndray ho fehezina ny vidinetana de ny fifehezana ny vidinetana sy ny famerana ny vidinetana de zao ny fepetrany raisiny ianareo mpanafatra-tretana inony any tena ataoko hoe tsy mampome tsony ty fa tena hoe tsy hainy le zavatra anisany tokony hosoloany zany ministry ny commerce zany hitadiava olona tena teknisianina mahafe izany rehefa tsy manafatra hono lay mpanafatra-tretana de mety hoe sorona aminy ny lisansa na mifahazondalana fa manafatra-tretana finona ny diranao am'zany na anafatra 10 kilô vary ray gononao afarany na tsy anafatra mihitsy izy na mety amin'ny fotoana anankiray izy mety anafatra amina periode reo za raha mpanafatra-tretana mety ho lafarinina andreo nafarako am'ty taonty fa mbola manana ny stock-mbary mety anafatra entana ndray ana siramamy fi zao nge ny tena olana namana fanisy mpiaino ajainy noho ny tsy fahatanterahany ty mpitondry ty taren'andriamatoany rajoelona ny fampanantenana rehetra natao ny tsy fanoanana sy tsy fiainona n'ireo mpandrarah izay mameno ny kitapom-bola mpanjakana amin'ny akapobeny mamindony etra ny tsy fijerena n'ireo le tatsama mandrafitra ny 20 isan-jaton'ny vahoaka malagasy tsy nisy ny fanoanana ny resaka famoganatsarana ny famokarambary na ny lafiny rehetra fa nireny haromony-potehana ny orinasa n'andriamatoa Marc Ravalomanana mpanao lafarinina zao miakatra otrina ny lafarinina eforoetsy mpanodana menaka ny fanodinana menaka re le PPN ilaina produit de première nécessité ilaina amin'ny andavanandro ary fikajina ny vary zay nge ny anton'le silo député fitry ka tsy haina nangonina tao daholo mivokatry ny tatsa de napetraka isaky ny distrika mba ahafahana amin'ny centraliser an'le vokatra zay de natao tany Ambatondrazaka nisy tany Marovoay nisy tany Tomasina maro be na tany amin'ny lalana makaty aiza moa le malaza be miandro vazo reo le nyrobainy nisy tany Ambalavao nakonina daholo mivokatry ny tatsa tsika zany tsy mitanisan'le hoe sympa roso somako 10 fa niezaka zany le mpandrarah taty aoriana mba nanao an'le aizany ny ahafahana manangona an'le vokatry ny tatsa de mividy le mpanangom-bokatra de tena mividy amin'ny vidiny ara-dalàna fa iny ihany rehefa avy eo ahodina amin'ny tsena anaty fa ity tsy mividy any am'le tatsa fa le tatsa any ivelany no mivelominy de le tatsa any anatiny tsy omeny hery ahafahany mamokatra satria sady tsy omeny masomboly ny tsy alaminy amin'ny insécurité ny tsy omeny fitaovana tsara tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana vokatra zay iny rehefa tsy resahany iny nge ny tena lalan-draha iny fa ty na kibotara tsy omena na inona moa le sary le inona le sarclese be da be ranga no nomena fitaovana maimaimpona ary zay ny antony fifanarahantsika zay nge le hoe niara-ny asa tamin'ny indiantsika le bilatéral le nanafatra karazana tracteur atsika fa misy koa loha nanodina tam'ireny iny mbola resany iny any mbola mitsotsotra le olona de trine clean izy clean izy de mety ny tena fa clean izy am'zao ka eto moa zany efa mahazatra ny amin'ny hoe be loatra le vovon-tsavony ny extra propre amin'ny beril ny clean ny iny ty B26 sy ny rehetrarehetra de zay lotoloto mandalo rehetra de mora voadio an'le vovon-tsavony de lasa clean tsara daholo rehefa avy eo de rehefa avy eo manao resaka matotra tsara zay ny amin'iny député fetra fa mafinatra le fitondrana n'le fanazavana teo manko zay mbola mety ampinao satria iny ny tena zava-dehibe an'izy le hoe tsy ny rarahina le mpamokatra iny fotony de le fanapahakevitra mieritreritra zany le fanjakana satria hoe mpandrarana tao ministry mivarotra de hoe manana solution ny ministry mivarotra tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana tompoko de olona tena nanampahaizana mihitsiny ary nametraka an'izany hoe asa ao anatiny professionnel zao manko nitranga tamin'ireny député fetra fa mbola no député fetra rehefa avy eo inona ny tombony tamin'ny président Marc Ravalomanana ary zay mbola tsarony rehetra na io ministre samy natsiaro ny rehetra na io chef de région samy natsiaro ny rehetra eny fa mibe ny tanàna sy chef fokontany nampany fainina taty any Lim fa ny gouverneur chef de région azafady indrindra fa le gouverneur lasa voatonga sy ny ministre
de nomena fiofanana manokana tamin'ireny fotoanandro président Marc Ravalomanana nampanaovana recyclage ary nisy ny enquête de moralité alohan'ny namezana azy an'le toerana zany hoe nandalo tena masotsivana ary mbola nampitombona ny traikefa sy ny fahaiza-manao sy ny fahalalany ampianarina akory ny ara hoe zao ny resaka protocole raha ikabary anareo amin'ny lalonana ofisialy de ohatran'izao hatramin'ny akanjo sy ny cravaty sy ny rehetrarehetra nomena ny aro fenitra mba hoainy re ministra reny rehefa mandeha nareo any ivelany rehefa manao fifanaraha fiara-miasa amina sonia anareo de ohatran'izao no endriky ny fifanaraha mpiara-miasa amina ministera sy amina ministera sy amina ministera ohatran'izao ny fomba fandrafetana loi de finance ohatran'izao ny atao hoe inona moa ty conseil inona moa le conférence budgétaire nampianarina an'izany daholo rehetrarehetra de zay le hoe bonne gouvernance état de droit de afaka am'le kolikoly fa ty de zao ndray izy menakavy nytao ihany navoaka de nytao nahodina ny esorina anaty gouvernemanta de natao any amin'ny présidence de natao dircap de le ministre teo aloha ndray le ville brequin efa tsy nety efa hoe tsy mety ny soloana iny de soloana vaovao naverina ndray le ville brequin vaovao le fataloha ohatran'izany le fanjakana am'izao fotoana zao ao anatin'ny telo taona tompoko iny telo manova dircap le fanjakana Ramatoa Delmoty Nial Ramatoa Delmoty, Ramatoa Lova, Ramial Ramatoa Lova, Ramatoa Baonala Vainala Bomiavitra. De aorianan'ity zao mbola mindray efa iovy io. Mbola resantsika zay de bitefetra fa nitsaingo kely fotsiny le resaka varatra teo. Zay de ino moa zany anankiray sosikevitra ane zany omenay anareo zany satria fitsinjovanay an'le vahoaka malagasy mahatonga anay miteny an'izany. Fa raha te hiazakazaka rery ihany le Andriamatofilo. De aloha izy hiazakazaka rery ihany. Fa tsy misy oatra miaraka araka le teny flamatry ny avy anivon'ny tiky Madagasikara nambaranay hatray ho anao hoe tonga miaraka ny fanomboana fa miasa miaraka ny fahombiazana. Fa tsy isy de andeha rery anao de andeha mafy be rery ihany. Ry zalahy rehetra mialatsiny mandeha mafy rery ihany ary tena mety ny fiainanareo. Zay de hatreo tsy misy tanteraka ho amin'ny fampanantenana zay nataonareo. Fotoana zao ry vahoaka malagasy anaovanareo tombana na ny asa na ny ezaka zay nataonareo. Ivereno kely ny fampanantenana natao tamin'ny 2024 de ampitao amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao hoe taizany tanteraka ampafiriny zay natao hoe tombanezaka. De mbola averiko amafisiko ny teniko teo. Omeo ny teknisianina reo. Izay tsy andray manana ny teknisianina miara-miasa aminay izay. Manana ny fahaizana tanrify an'izany ministera isatsokajiny zany fa izao fitiavana sy fitsinjovana ny vahoaka malagasy sy ny firenena esory an'ray manontolo reo ary anampy anao zay Andriamatofilo amin'ny alalan'ny fanekenao araka ny teniko teo izay antso nataonay zay ny amin'ny fitsipahapitokisana zay apetraka ny aty amin'ny vondrona parlementaire tiky Madagasikara fa fitiavana tanindrazana izany antso ataonay izany ka de manantena fa voarainao zay ny resaka 2011-013 sy 2021-006 zay lalàna mifeha ny sata mifeny mpanohatra sy ny antoko mpanohatra ianao amaranako azy de zao fotsiny raha sitrapon'ireo mpitondra ireo de nataony IRD TGV ny chef de l'opposition zany zany zao de efa tsy mety ange zany raha ny sitrapon'ireo raha azony natao de efa nataony ary misy mieritreritra n'izany tao anatiny tao ary ny farany mahakasika ny resaka opposition de fananako am'ty hoe rehefa mpanohatra ireo olona ireo de mino ary resy lahatra fa ho tsapany zay indrindra hoe nilana n'lay lalàna 2011-013 ary miteny aminareo izahay fa ho mpanohatra anareo atsoatsy ary efa tokony hiomana an'izay ary tokony hiomana am'izay araka ny teny namana faniri satria ifandimbiasana le izy ary zay le fifandimbiasana ara-demokratika tsy misy nolono tsy misy alahelo fa de izay no namaranako ny resaka fanoherana sy 2011-013 sy 2021-006 iny satria ny fantatray mbola mafisiko etona ihany fa ny candidat-nay voajanahary naturel amin'ny fifidianana filoam-pirenena amin'ny 2023 dia Andriamatofilo Marc Ravalomanana miomany anareo izy moa ny aloha nanambara azy amin'ny fomba ofisialy rehefa tonga ny fotoana fa aminay mpanohana azy mpanaradia azy de fantatray fa ny vahoaka sy ny firenena ny mila azy fa tsy ny filora Valomanana no mitady ny toerany zay filoam-pirenena fantatray de fantatray ny atao hoe efa toerana misy azy sy ny fananany ny ezaka nataony teo amin'ny fiainana nandritran'izay asa 7 taona mahery 10 taona mahery nampisehatra azy teo anivon'izany fandraharahany zany manana ny ampy izy fa nefa
no ny antsoantsony vahoaka mino a fa tsy andahany zany antsony vahoaka zany izy a fitaraina ny vahoaka amoaka azy ao anatin'zany a antsana ozy izy raha fredy teo a tatsa kopakopatarana ho anareo any amin'ny distrika manjakandrina ihany keo a sainy ambodratrimo anala tany satria reko teo fa nandalo teo i namana tatsa raha fredy ka ohatraohatrazay le izy dia ny farany satria efa tazako ao ambadimbadika ao avako aby io ny avako aby solom-bavambahoaka bogosy enjana avany amin'ny faritry vakina karatra ary manan-javatra horesahana amitsika izy a ary mahaliana atsika ka dia tonga ny fotoana maraparanako azy fa mbola mitodika ihany a amy zava-misy anisan'ny nafanapana tatoato akoatra ny resaka loalisitry ny mpanolo-tsaina tamin'ny fifidianana municipaly a Andriamatoa Clémence vao IRK tiako mafisiny etsy de io ihany koa ny député IRD le nampiakapeo horesahako kely vetivety mahakasika ny resaka toaka gasy ao moa zany ny resaka toaka tsika de ohatrany hoe ratsy tsatsy miteny hoe tsara akory fa izao kosa raha nanao an'ireny ary anisany initiateur an'ireny ny solom-bavamboaka Brunel de anisany nandany zany ny aty anivon'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara zay nanatrika ny na ny asambomera za moa ny tenako tsy mpikambanao fa atao amin'ny fivorimbe teo amin'ny séance plénière misy antony io ry mpiaino ary tia ny tiako tenenina aminareo matoa nandany izahay de zao ny antony raha ilo voalohany indrindra tsy tokony ho raisinareo kosa zay le hoe tsy fanoerana botolona nataonay raha ataoko hoe ny lalàna mifeny teti-bola de tsy mbola nifidy an'io izahay fa maro ny lalàna atao zay ny lanina niaraka na ny ratification sy ny sisa fa zay zany a tsy manao fanoerana botolo fa rehitany mahasony vahoaka sy ny fiainany vahoaka de mandany izay matoy izay nandany ny resaka toaka gasy satria mbola mafisiko de napalely tao anatiny dia rehefa miresaka toaka tsika zay ny tsara ho fantatry ndretra tsy resaka alcool hosotrony io aloha fa be debe ny azo ampiasana an'zany atao hoe alcool atao hoe tam'y fomba artisanal fomba inona fiteny azy a famokarana mahazatra tranainy zay ny tokony andraisana azy fa tsy atao hoe toaka gasy aloha ovako ary le izy inona no azo ampiasana an'zany alcool aloha alcool gasy ny resahako azy ara azotsika io ahodina ho atao a itsabona fery azotsika atao io a apiretana atao a solony reny hoe arina fandrehatra maro be ny fomba sy ny zavatra azotsika ampiasana zany atao hoe alcool artisanal na alcool gasy zany fa aza raisina rehefa miresaka toaka gasy miaro ny solom-bavamboaka Brunel la eto raha nanolotra an'iny izy ary niaro satria niantona teny anivon'ny Sénat izy io raha tsy diso a niantona tany ambadimbadika tany fomba anakirainga afatsika mampiakatra ny farim-piainan'ireo tatsa zay mamokatra izany rehefa natao ara-dalàna ny fanaraha-maso sy ny fanarahan-tahany alcool ny fahadiovana rehetra aminatin'ny fikarakarana sy famokarana zany atao hoe alcool gasy izany fa eto nitodiako kely ianareo mivokovoko manga miala tsy ny alako tsiny fa manonona manokana tsy mety ozy izy ianareo natao hoe promotion na fanaovana publicité ny resaka toaka gasy aza raisina ho zavatra hosotrona le izy satria isika net ampahafantarina anareo mpiaino hoe fa manafatra alcool isika na io anaovana toaka miala tsiny fa zay le fiteny azy fisotro ampiasaina amin'ny na ampiasaina amy zavatra maro tony teniko teo hoe amy toeram-pitsabona ary io a ho an'ny toeram-pitsabona manokana azo atao le manao hoe omena endrika tsy afaka sotrona le izy na hoe dénaturena amin'ny alalan'ny raha tsy diso bleu de méthylène ohatra misy fangarony misy fangarony lokony io a de tsy afaka sotrona désinfectant io raha alcool mibazena amin'ny ohatran'izay ka oka mihitsy na désinfectant rehefa tsy mahafantatra isika tsy sanatria pidikizo anareo izay na mpiana-dratsy na sanatria animba ny taranaka malagasy fa rehefa miresaka toaka gasy aloha atao hoe alcool malagasy fa mety ampiakatra zany na mifarim-piainan'ireo tatsara rehetra any amin'ny faritra maro any a any fotony any raha izay mety ampitombo ny vola na ny etra amin'ny alalan'ny etra ny ao amin'ny kitapom-bola mpanjakany izany ka zany mbola manamafy manoana ny député Brunel ny zavatra toy izany rehefa misy ny hevitra hitovizana sy iraisana ka samy mahatsapa fa io kosa mety tena hoe anatsara ny toe-karena sy ny farim-piaina malagasy fidinay le izy ohatrany ny resaka Brunel moa tsika député solom-bavamboaka ny Kongo de nataoko toa zay ka io tsy arotra efa ela ny saika ny resahako an'izay a misy moa le resaka fampiasonana natao ny mpitondra ihany mahakasika ny resaka projet tany ambilobe izay raha tsy diso a etanol iny anisany reny efa misy lomotra ny fototra de ohatrohatran'ireny zavatra reny any a aza raisinao refa atao hoe alcool malagasy a novokarana tamin'ny fomba tranainy a de afaka avadika ao alcool fandrehatra de mety ampiena mety ny fanimbala fiarovana ny tontolo iainana mety eny zany a zany rehetrarehetra any a fomba afahana mandray an'le izy fa tsy raisina amin'ny hoe
araka ny teniko teo ho an'ny vokovoko manga tsy hoe ampirosika ny olona sanatria idoroka sanatry mivava mihitsy tsy izay lizy ka tokony fantatritsika izay fomba azo ampiasana ny alcool izay ka dia araka ny teniko teo efa tonga io ny namana avako aby avany avakina karatra efa mitsikitsika ao ambadika ao ary rehefa lina mihitsy de lina ny miandro mpipiaino sy mijery sy ny mpijery a dia ho faranako ny anjara fitenenako namana faniry a dia makasitraka atsika rehetra naharitra ny aino ny anjara fitenenako teto ho an'ny androany a sy zay refa fampizarana ny kely indrindra tokony ho fantatra matsapy zay fadidinay mampafantatra anao zany fa amin'ny herinandro ambony iny aza misaraka amin'ny miara-manonjy MBS sy radio Mada fa isy ndray ny vaovao a zay ho apoka atsika eto a mahakasika ihany io a ny fitantanana tsy mety a sy ny ohatra ratsy a omeny lehibe eto amin'ny firenena ka dia ametrahana ny veloma mandrapiresaka tompo-klasy tompo-vavy a ho amin'ny manaraka indray mampisoanao avako aby misaotra ny député fetra isika fa alohan'ny andraisan'ny rina any député Michel avy any Antsirabe de hitondrako kely ty fanamariana ty satria ny vehivavy tiako Madagasikara zany zay manana tetika asa avako tsara mihitsy misy projet zany ao anatin'ny vehivavy tiako Madagasikara ao a de zay projet zay a dia mikarakara fiofanana foana izy ireo zany hoe manao tetika asa fotsiny zay sampana vehivavy zay a de ny tetika asa amin'ny vehivavy mamiratra sy vehivavy mendrika ao Madagasikara zany de manao fampiofanana ara-politika sy ara-kolotsaina de ao anatin'izany zany a ho amin'ny fampiofanana politika zany a de raha amin'ny sabotsy amin'ny folora no izay fampiofanana politika zay amin'ny sabotsy 9 avril zany amin'ny folora dia tantara ny antoko sy foto-kevitra zay no horesana ao anatin'izay projet ny vehivavy mamiratra sy vehivavy mendrika ho an'ny Madagasikara izay fampiofanana politika izy io sy kolotsaina farany a ho an'izay mbola tetika asa ny vehivavy mamiratra sy vehivavy mendrika izay ihany koa de misy zany a ny fampiofanana rapid-zoma misy ty ndray zany rina ho an'ny isan-kerinandro de misy a ho an'ny rapid-zoma 9 avril amin'ny 2 ora tolakandro de fampiofanana lakozia zay ndray ny ao de ny ao anatin'izay a glasy aloha no ianarana voalohany ao anatin'izay rapid-zoma zany a 9 avril amin'ny 2 ora de fa manasa an'ireo vehivavy zany a zay mieritreritra anao zay fiofanana lakozia zay zany a fa fianarana glasy ndray aloha natao ao ny boribory tamin'ny fahatelo a de fa nanao ny fiofanana mikasika ny savony vehivavy iny fa amin'ny zoma heriny ndray de 12 aprily ndray amin'ny 2 ora dia resaka gofra sy donaty ndray zany no ampiofanana ao anatin'izany fiofanana zany de ny zoma tapabolany iny ndray zany amin'ny 2 volana avril zany amin'ny 2 ora dia resaka mozika ndray no zany hoe gitara sy ny synthétiseur ndray no ampiofanana ao anatin'izay mietsika amin'ny vehivavy tiako Madagasikara ary manao an'izay ezaka rehetra zay alohan'ny tena ialako eto a dia nisy zany nambarantsika teo lay fanambarana lehibe zay nateon'ireo amponina eto Antananarivo ny taxi ville de ihany koa ny mpandolatsakemiko amin'ny Knapsa ny mpivarotra ny olo-pirenena maro avy amin'ny RMDM sy sisa maro be zany zay name 27 ora ny fitondram-panjakana anisorana ny ben'ny tanàna raha toa ka tsy tanteraka zay izy ireo a de miantso ny vahoaka an'Antananarivo izy ireo zany hoe ny Analakely amin'ny 7 ora amin'ny sabotsy izao zay ny am'izay fa omeko ny rina satria efa ao député Michel Rina dia misaotra ny faniry raha manatany isika misaotra ihany koa ny député izay niaraka tamin'ny teo député fetra toy ny fandarantsika miara-manonja MBS radio Mada ary dia andray ny député Michel isika zay lany tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara atao Antsirabe voalohany député avako aby zany avako aby zany efa fiteny mahazatra zany ary lasa atao hoe ifandraisan'ny olona ny hoe avako aby dia arabaina manokana zany atao kokoa manokana ianareo rehetra ny Antsirabe rehetra iny atao hoe faritvakina karatra mihitsy arabaina manokana ary dia ao zany ry rikalazanina rikalazaninina ary le kioto ry le mamy dia akory aby nareo any zany ka eto ny député Michel miarabanao député avako aby tonga eto amin'ny miara-manonja MBS indray aterina ny fiarabana atsika rehetra
namana rina rabe a ary fifaliana ho ay a sy firavoravona ho ay no manonona ny fiadanan'ny tompo a ho antsika rehetra ho an'ny mpiarabelona rehetra eto amin'ity firenena mamitsika ity a ary ho an'ny mpiraitanindrazana rehetra avako aby a tsy adino satria ny tena zanako mpitsokovy ianareo ho any amin'iny faritra tsirabe rehetra iny a any mandraiky eny eny ny any a talata andranobe ny any avarabohitra rehetra any ary nipita tia tany menakely rehetra iny a vato fotsy ianareo iny amin'ny faritra mandray a vohitra rivo ny eo atapy-tanàna moa tsy adino hoe ambomena mazorivo iny amatsinjo rehetra iny dia falo iaho sy ravoravo ny tenako manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mianakavy tonga eto amin'ity plateau ty indray ny tenanay satria misy moa ny fotoana iainona de misy ihany koa ny fotoana hitenenana namana rina rabe ka betsaka ny zavatra horesahana so tenenina eto ary ny eritreritra ary tsy natory mihitsy ny tenako ny ala tany Antsirabe tamin'ny 3 maraina fa maro ny zavatra tiako ambara ary raha namadibadika ny arsiva tao amiko tamin'ny fotoanandro ny 13 taona lasa zay ny nisy fanonganam-panjakana teto amitsika namadibadika ny arsiva rehetra tao an-trano de nahita n'le fanonganam-panjakana rehetrarehetra ary mbola ho avy moa ny fotoana hitondrantsika an'zany arsive zany eto amin'ity plateau ity a ary ho anatsirabe manokana fotsiny ary za de anisan'ny mpitarika tamin'izany andro zany nanohitra maromarona kokoa izany atao hoe fanonganam-panjakana zany tamin'ny 2009 satria efa fantako efa tsinjo fa hoe ho kizo fary ty fireneny ty ary potika ty fireneny ty amin'ty fahefana alainan-dalambe ity ary nandreraka mihitsy tamin'izany andro zany nahita n'le fandrobana tao Antsirabe zany nresahako eto tamin'izany andro zany ary manana ny arsivan'izany zay hoe reto daholy ahoana ny fomba nampotehana ny magro ahoana ny fomba nandrobana ny siramamy teny andramo manelatra tany tena nafanaovana tantela fadrakotra fanapotehana ny fananany malagasy za moa tsy teny eto hoe magro tiako zany fananany filora valomanana fa fanana amin'ny malagasy efa tsy an'ny filo raha valomanana ntsony reo fa fanana amin'ny malagasy mahiziny malagasy ka eto dia tantara hoe tsy fanadino namana rina rabe tsy fanadino ny tantara 13 taona lasa zay rahantsika malala zany fa potika izao firenena 13 taona diorina tsy tonga ho azy zany le fampitehana tsy tonga ho azy zay mihitsy nyfantaninao petrako androany hoe mba fantatry ny malagasy rehetra ve fantatry ny tanora am'izao fotoana zao satria izy mety mbola zaza tam'izany fantatry ny tanora am'izao fotoana zao ve fa hoe inona ny natonga ny firenena ho potika toy izao ary inona ny natonga ny vidim-piainana ho toy izao ary inona ny natonga ny ireo faseranana maro samihafa fiteniko moa le hoe mitomany ny tany fiteniko zany zany mihitsy zao no mitranga iza moa ny tsy mitomany am'izao fotoana zao indrindra reo renim-pianakaviana ary ny tena mampalahelo ary de miova iny le teneniko anao hoe nisy culture tena ratsy be teto amin'ny tany sy ny firenena 13 taona lasa zay le hoe culture raha natadidy ianao anarchisme teraka teto koa le ozy izy hoe république bananière ny culture d'impunité ny tsy maty manota ny zarazara ao an-jakana ny fanjakana ny baroa mivolena teto zany de nazovahana ohatra anankiray fotsiny zao jerevinao tsara taiza tamin'ny taiza na eno vaovao hoe reny mpianakaviana am'izao fotoana zao no mivarotra ny zanany aterany toetsaina makaizy zany so ataovina malagasy ve zany fa tena tsisy zavatra mba tsara nandritra ny 13 taona garangitina fa sesilany ny faratsiny any aminay zao amitsika miteny zao ihany ko mirongatra zany atao hoe ambala velona zany any aminay
de manontany teny ianao Tatarao kely hoe tatarao kely hoe ahoana ny fandehany zay indray zao malavelona zany zany hoe tena fisehony ao Tsirabe. mpianatra masera zany am'izay fotoana zao isehony zany eto hoe mpalavelona zany de leny olona tena ohatrany tena anjakan'ny asan'ny aiziny de tena hitanao hoe tena ny aizina no mibaiko azy lava be raha decortique atsika ny amin'ny tiako atongavana zany de ny hoe tsisy zavatra tsara itsony eto amin'ny firenena ary ny ao anaty soratra masina nge any anatin'ny oabolana 1434 de ny fahamarinana no manandratra ny firenena zany hoe ny mifanohatra am'izay zany rehefa zavatra tsy ao anatin'ny ny aizina zavatra aizina no manjaka eto am'ty firenena ty de ny fanohatra am'izay satria manina Mapidina firenena zany. mapidina ny firenena ary mikorosofahana ny firenena satria mahita ianao inona tsony mo fahamarinana manjaka eto e raha tsy resaky tsika ireny zao jerevinao tsara ministra ny fitsarana voantotonona atao anatainao manjero am resaka kolikoly nefa ozytsika hoe l'exemple vient d'en haut jerevinao reny écran plan tamin'ny fotoan'androny ny volamena tsy resahana tsony jerevinao reny inona io zao ny knaps io napoka ny zalany ray io ny knaps 4 milliards nefa cotisation ny beatitra mba nahita venao hoe zavatra tsara teto am'ty fireny tena manary rinarabe tsy mahita an'zany zay no mahatonga nahiteny hoe fanontany ampetraka zany androany de hoe iza ny rangory fototra na tonga amin'ny firenena nipotika ohatr' zao izy zany fahavalo-bahoaka ary fahavalo-pirenena am'izao fotoana zay tsy hafa miala fa tompona ndraikitra tam'izao fampite amin'ny firenena zao zany hoe fampitehana fahatany zany hoe tonga ho azy hoe tsy maintsy misy antony daholo eo. azadiny hoe tamin'ny 2009 ange mivary 4500 francs sivanjato ny menaka tam'izany andro zany 3,000 e lamina daholo le olona fa io zany le tametrany lay inona moa zay izy amin'ny France 24 zay fomba fitenin'ny France 24 azy hoe animateur de soirée zay fiteniny an'lay olona anankiray zay nandrombaka mivavana teny an-dalambe animateur de soirée ozy izy nisy France 24 tatidiko tsara zay teny zay Manao gazety any an-dafy no miteny an'izany hoe animateur de soirée inona tokoa moa ny ao anatin'izany atao hoe boîte de nuit na fanetanana ny alina zany fantatritsika zany hoe asan'ny aiziny zany ao anaty alina zany iny aolony eo normal ozy izy tsika hoe arakaratareo izy tsika malagasy voan-javatra moa ary tsy misy azo ratsy mamovo tsara zany ozy izy tsika malagasy normal zany aty io ny reflen'le izy jerevy mifampitehan'ny firenena azadiny fa président Ravalomanana zany iny acteur ana développement namana Rinarabe acteur ana développement normal zany raha tamin'ny andro nisy tena acteur na développement fa tsy hoe mpitazana fa tsy mpitazana fandray anjara ndray sehatra ao anaty ndray animateur de soirée tsy mitovy zany ahoana moa ny asan'ny acteur de développement de mbiasina animateur de soirée zavatra sasananky tsy mitovy zany fandaka ohatran'ny ohatry midaka anatitra ozy mifitenenana normal zany zao nefa raha ny firenena azadino -7,13 ny taux de croissance tamin'ny andro Ravalo 7,2 positif tamin'ny andro président Ravalomanana plus ndray moins de ianao ve mahita fa nisy zavatra tompona ndraikitra zany reo olona nanonga-panjakana am'izao fantram-bahoaka zao tompona ndraikitra tsy afaka miala reo avako aby tompona ndraikitra satria tsarain'ny tantara satria fangiry firin'ny olona am'izao fotoana zao noho ireo olona reo nanonga-panjakana reo natonga an'izany fampitehana zany tsy adiny koa mbola tompona ndraikitra ao anata zao zay mantsy mahatonga anao hoe iza ny tena nahatonga an'izao fantrana zao na hoe fahavalo-pirenena na rangory fototry ny hafa nahatonga ny tany mitomany ohatr' zao tsy hafa miala am'izany koa ny senita am'izany andro zany satria tady de tsara fa nisy aveo mihitsy nataon'ny président senita am'izany andro zany hoe tsy maintsy io ny décision ndraisina mba ilana amin'ny
raha mandrika eto Madagasikara zany hoe ny olona tsy lany no ampandaniana hitondra ny tany sy ny firenena ny olona nanonga mpanjakana tamin'izany fotoana zany ny mbola ampitondrana ny tany sy ny firenena tsy afa miala ary ny ACC ny ACC satria ny ACC teo ny CNI teo CNI de ny ACC mihitsy ny nanao an'le aveo metsoromeloatra ny resako ny président ny ACC ary ny ino tizy teo ny acteur atao amin'ny CNI mihitsy hitantsika tsara no ny teny ny doublonge natonga n'ity olona ity andresy ny fifidianany flou lefitra ny CNI flou lefitra ny CNI namana Rina Rabe zany hoe le olona acteur atao amin'ny CNI ny olona nikirakira an'izany mihitsy no namoaka ary aveo nanao aveo mihitsy ny tany amin'ny ACC manao hoe tsy maintsy io ny décision nraisina mba hisorohana ny raha mandrika laza décision politique laza décision inona moa ny idiranao amin'izany na isinna na isinna na isinna fa marina ny tokony ho ampanjakana eto Madagasikara misy an'izany tompona ndraikitra zany ankehitriny amin'ny fahatram-bahoaka zany izao frantsay ifidy amin'ny laty tonga de jeon fa tsisy an'izany hoe doublan tsy emakatsy emakary emakatsy ary tompona ndraikitra tsy afa miala amin'izany ko ny ministre ny intérieur tamin'izany ny écran plan tamin'izany fotoana zany nanao an'ireny liste doublan reny zay zany tiako apetraka tsara androany hipetraka ho an'ny taranaka hoe satria ny tantara tsy fanadino ary ny tantara koa ny tsara tsika rehetra ao ariana kely eo ka zany rehetrarehetra zany tiako hipetraka tsara zany namanarina be hoe inona ny antony natonga ny fahantrana teto amin'ity fireneny ity inona ny natonga ny piraitanindrazana avako aby mitomany tanora am'izao indrindra ny tanora am'izao fotoana ataona fotoana am'izao satria raha 6 fotoana izy tam'izany 6 fotoana izy tam'izany efa mihoatra ny roapolo taona izy tam'izao fotoana zao ary izy tam'izany fotoana zany mbola nahita tsara mihitsy hoe le table maitso kely tam'izany fotoana zany mbola nizarainy président ngamba tany an-tsekoly ary anisan'izany izy tam'izany fotoana zany ka mila zany mbola misy any mila zany véhiculetsika mihitsy ny hoe inona ny antony natonga an'izao fahantrana zao véhiculetsika sanandro de fanonganam-panjakana ary ny resaka doublan tamin'ny fifidianana zany mitambatambatra de zao potika le firenena tsy tafarina itsony ferahana petsapetsa amin'ny vahiny ferahana petsapetsa am'ireo karana zay mifeny vidinetana am'izao fotoana zao zay tsy mangiry firy amin'ny mpiarabelona fa nga vidinetana ihany tsy vidinetana ihany toekarena ary ino tena zavatra kely nampomea ihany mo Rina Rabe raha nahita ko n'lay hoe famerana ny vidinetana ngamby izy iny famerana de kakabe nahita tao anatin'le izy fanjakana zany zao mametra ny vidinetana tsy mahazo mihoatra an'izao ty tsy mahazo mihoatra an'izao aona mba fandraisany député zavatra tsy mety mihitsy zany aona tsy mapety tsy mety io zany loi de l'offre et demande rehefa BDP zany ny vokatra eny amitsena rehefa BDP ny zavatra eny amitsena de fehezany fifaninanana ny vidinetana ka inona moa tsy afaka mifaninana amin'ny vahintsika satria inona ny antony ny toekaretsika efa mipitehana vahiny dolidoly ny orinasa rehetra ny orinasa malagasy no pitehana dolidoly ary ny vahiny mihitsy maniraka ny malagasy hoe piteoty anisan'izany ny fampitehan'ny reny fampitehan'ny tiko reny nefa ankehitriny vo hoe manenina amin'ny zavatra natao satria raha menaka mividina 3 arivo tamin'izany andro zany viditsika am'izao fotoana zao 509 ary ny tena nahagaganao metsoromeloatra kely nresaka namana Rina Rabe vo mividy ciment koa voangakaikana ihany ny eny amitsena mbola eo amin'ny 5,000 sy 3 alina eo angamba izay de gaga nefa am'le hoe famerana ny vidinetana navoaka ministra ozy izy hoe ciment 7,000 sy 3 alina zany hoe zany mbola nasondrotra indray le vidin'le ciment gagabe mbola nasondrotra indray le izy nefa hoe aina ny vidinetana ny objectif de gagabe
mbola asontrotra 5 indray zany le vidina siment nefa ny eny amitsena aza mbola latsak'zay zay mantsy anao de gaga be tam'le izy tsy anao ihany gaga fa ny anahana zany zavatra rehetrarehetra zany tena gaga arina hoe ahoana ary zany asontrotra indray zany le vidiny entana fa tsy ampidinina de mampanontany tena mampanontany tena hoe hoentina ho izy ty fireneny ty hoentitsika ho izy hoentindry zareo ho aiza angamba ny tena marina zay ny tena marina satria misy mpitondra eo de misy hoe hoentina ho aizy ty fireneny ty zany ny zavatra misy zany am'izao fotoana zao ampiakarina indray fa tsy ampidinina le vidiny le entana ka eo zany mila mieritreritra za zany mieritreritra zay moa anisan'ny teny anisan'ireny zay teny teto nanao ny motion de censure zay nanao aloaloha zay mahatsara mifangiry firininy vahoaka malagasy ny député tim rehetrarehetra ary nahita angambonareo fa zay rery ny santese sanjoro hoe tsy mety zao fa melanareo fa tsy vitanareo le firenena fa potika mivahoaka potika amy firenena raha vo ny gouvernemanta melanareo ary mbola tonga taminy hoe motion de décience aza hoe rehefa tsy vitany filoa le izy mametra-pelana avako aby tsy mahamenatra mametra-pelana rehefa tsy vita le izy lasa voninahitra lasa le fiainan'le vahoaka malagasy lasa sorona le firenena otage lasa atao otage le firenena sy ny ain'ny vahoaka malagasy ka tokony fotoana zao manao examen de conscience ny rehetrarehetra hoe hoentina ho izy ty fireneny ty ary inona ny antsara briko raha zay ary no izy jereo ty fangiry firina mitomany ny tany ny tsy famarinana rehetrarehetra mipoitra eto dolidoly ny faratsiana rehetrarehetra mipoitra eto daholy tsisy fitahina ntsony le firenena ka menimenina de eo mihitsy mampatonga hoe misitina hoe menimenina dolidoly fa tsy ao an-tsain'ny olona tsiray avy avako aby de ny hoe raha zay ary no izy inona no atao de iza manao inona no atao mba elana am'ireo zavatra rehetrarehetra voatanisa isanandro ny faratsina ny kolokolo ny tsy fahamarinana ny fanaovana tantela-vadrakotra ny firenena fisondrota ny vidim-piainana zao tsy alatsaza tsony fa varotsasa ny faratsiana rehetra de oza hoe inona no atao avako aby ary izany manao inona ny tokony ataotsika de tsotrany miverina any fitiavatanindrazana toy ny ataon'ny Ukraine reny ny zaza mambehivavy milanja basy satria tsy zaka le izy tsy maintsy maneho ny fitavatandrazana ny ankizy kely ara mamana inona ty izy cocktail molotov any Ukraine io miaro ny tanindrazany ka itsika tsy hoe niady ny tambasy any no atao hoe ady fa zonky ady tokony atao satria maty tsy lerany olona mandeha any amin'ny hôpitaly avoangana namangy tany amin'ny hôpitaly fa nalahelo arena rabe tao amin'ny hôpitaly tao Antsirabe tao nijeren'le zazakely be de be ako marary tao pédiatrie tena nalahelo ranomasoko tsy fotsiny tsy latsaka fa nalahelo mijeren'le fahaseranan'le ray aman-dreny mijeren'le zavatra iainan'le zaza-tsabona na ny savony amidy n'le lamba rakofany eo aza tsy misy malotona le lamba azy defa fahasalamana ny tadiavina mantany am'resadresaka am'zareo vidina daholo ny fanafody amin'ny hôpitaly aiza député apio député fa mafy ty fa ainy ty député zao miezaka manao zay tratra fa tsy tratra ihany ko satria be loatra zany de mahatsiaro ny tamin'ny andro ny président Ravalomanana hoe maimaimpona ny fitsaboana tam'izany andro zany ny mpiteraka raha tam'izany andro zany tamin'ny andro ny président Ravalomanana mbola mahazo ny atao hoe kit d'accouchement zany fitaovana rehetrarehetra hiatrehana ny fiterahana de nomen'ny fanjakana tam'izany andro zany zao hazala avako aby tena enjana tao amin'ny hôpitaly zany nalahelo ka ozy iza hoe inona zany no atao hoe na mipiteraka na ny ankizy marary na ny manoloana zany rehetrarehetra zany zao ve mbola iaretany eto de tokony miverina ny andoharano tsika
jerevy reny zavatra nataondreo ray aman-dreny tamin'ny 1947 niady ho any tamin'ndraha zany zao nefany a inona anao tao manoloana andreo atsojay ataon'ny vahiny maro isan-karazany indrindra fa mividinentana am'izao fotoana zao ary io zany mieritreritra hoe ao anatin'io vidinentana miakatra io misy fiaraha-miasa io ary misy fiaraha-miasa ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny mpifeny vidinentana satria ohatra anankiray fotsiny io zao somano mihinandray mbola asongotra nefa ahidina azy anao tao azy misy fiaraha-miasa ao ambadimbadika any hoe hiatrika fifidianana zay aloha fa timba tia versenareo aty aminay aty ty elanelam-bidy ty entinandray anambabonany sy anaovana oeraoera amin'ny vahoaka hoe ty indray ny 5 ty ny 3 ty ny t-shirt folo an'ny olona anankiray nefa tonga ny aretina kasobozy anankiray ary tsy azon'ny malagasy tsy azontsony mihitsy ary miafinao ambadika an'le hoe tsy tokony zao ny firenena fa nohon'ny cyclone nohon'ny covid anye io ndraiky eo zao de mila mety hiteny hoe nohon'ny adiny Ukraine sy Russie ny mahatonga ny vidim-piainana mbola miakatra ohatran'io miafinao ambadika zay tsy fombiazan'zay manilitra ny andraikitra any amin'ny hafa ka ho zany hoe mila misokatra ny masotsika avako aby miripiraitanindrazana mila misokatra ny masotsika okzay ampy zay mila mandray andraikitra ny olo-pirenena tsirairay aby mila miverina inona ny zavatra ho apetrakitsika ho an'reto be lelokelitsika reto raha izao no mitoy ary tsy hoela raha izao no mitoy de zao lasa mivahiny ambongadiny ty fireneny ty ka mila mieritreritsika zany ao anatin'izay zavatra zay inona zany no tokony ataontsika mianakavy de hoy aho hoe mila miverina any amin'ny atao hoe fitiavan-tanindrazana ny olo-pirenena tsirairay avy raiso ny adidy inona ny atom-pisinao eto amin'ity tany ty eto amin'ity tany tsisy mbola zay mahita zay any akoatra fa eto aloha ianao hoe mandra-pahafaty fe de iaina amina fangiry firina nefa tsy tokony angiry tsy tokony angiry firy tsy tokony onona tsy tokony onona tsy tokony ijaly tsy tokony ijaly de mandra-pahafaty ve eto ambonin'ity tany ty tsisy mbola zay mahita zay any akoatra any fa ny eto aloha hoe ny etỳ tany tahaky ny any an-danitra ny eto aloha zany tokony tsy iaina amin'ny fangiry firina ary malahelo izy Andriamanitra mahita ny vahoakany io noho izany hitanao ngamba fa tsisy fitahina tsony le firenena aza mieritreritra mihitsy hoe ozina ny valin'reto vely rano reto ka mila mieritreritra tsara tsika namanarina rabe mila mieritreritra tsara za eto tena amperitreritra ny olona tsirairay avy hoe fotoanan'zao mila manao examen de conscience tsika ahoana ny mbola iainanao am'zany hoe $10,000 am'zao andro zao $10,000 $2,000 ary ny akonana anankiray ary zay mampalailo mihitsy nray mpianakaviana $2,000 ve no ampiasainao nefa misy 3, 4, 5 miray trano eritrerety tsara na me ohatra teto hoe $1 $6 par jour nefa samy nandalo covid samy nandalo fahaseranana miaina am'zany ny $1 ary izy arany mbola 600 millions de dollars ny vola azony ny atsika $1 milliard nefa zao nefa rahatsika noho ny tsy fitatanana mangarahara eto amin'ty fireneny ty jerevy tsara tony ny mpianatra lacrimogène vao mahazo bourse lacrimogène vao mahazo bourse fanana lacrimogène aloha vao mena any ampahany fanana lacrimogène vao mena any ampahany isa zany feno atao eto 10 volana tsy azo 10 volana fitatanana bourse ary mampisy problème de ahoana ny eritreretanao hoe ho tafavoaka amin'ny firenena taiza tamin'ny andron'ny président Ravalomanana no nisy fitakina amin'ny lacrimogène zany ny fitakina bourse iady amin'ny lacrimogène mpianatra tsisy an'zany za suite logika mandeha ho azy fotsiny zany tsy firesaka tsoro zany tao anatina actualité politique film efa nandeha zany zavatra tsy resahana akory zavatra ohatry zany ka eto oza hoe zavatra tsy tokony olana akory zany tokony olana zany ary tsy firesaka mahamenatra akory zany hoe mpianatra mitaky ny zoany
de lacrymogène no setrany eny amin'ny arabe nefa arany eny amin'ny arabe zany ve ny iainana eto création d'emploi tsy misy nefa mipitehana ny orinasa rehetrarehetra ny orinasa malagasy teto mipitehana hatramin'ity koa nefa anao tsy navita nanangana anankiray mivery asa tsy hitatsony no resahana aminy création d'emploi zéro politique économique zéro création na chômeur misy création na chômeur évidemment fa tena mampalahelo de mampalahelo tena mampalahelo ka hoy aho hoe misitona ny saitsika avako aby ry piraitanindrazana mamaraparantsika fotoanan'izao ndao a avondrina ny hery miverena ao eny Andoharano avondrina ny fitiava-tanindrazana apetraka le hoe tanaka visy avanany zay de dia maharary trano tsy misy avaratra zay tsy mahaleky alovana fa aza mety zarazarain'ny hafa zarazarain'ny hafa hoe eny fotony eny zarazarana aprafesina ny olona samy avako aby tsy manaiky an'le fanasaratsaraham-bazany reny antsana mampisaraka fiarahamonina fa ny soatoavina malagasy de ny fihavanana tanaka visy havanana zay de dia maharary zany no tokony ka ny ataotsika de tsotra fotsiny ihany mbola miteny ihany hoe ny endro no anarina sokenda ahitsako ozy izy tsika solavo amindra namana rina arabe mandehana avako aby jereo efa ao amin'ny lista ny olona afaka mandray anjara ve enao ho mpifidy zany ny fitaovana anankiray analanao an'izao fa antranao zao anovan'ny tantara mantsy isika ary aloha mena ny olona acteur de développement ny fitondrana acteur de développement fa tsy hoe animateur de soirée zao mifampitehana ka mila zany am'izao fotoana zao hoe ndana jereo ao ve ny anaranao avako aby de jereo ihany ko hoe dadato efa olona maty maninona mbola misoratra ao neny to efa lasa mifindra-monina any ananina ny maty lasa manangatra mbola misoratra ao anatiny eo anjaranao no mijery an'zany anjaranao zay alohatra eto ho afa ny fifidianana mbola afako ny stratégie hoetisika miatrika an'izany fa mila mandray anjara ary mila mijoro satria rehefa tsy mijoro ianao de manjaka ny aizina nefa tady ty fa tsisy aizina maharesy azavany zany ary titeniko foanany hoe rehefa zavatra na orina teo ambony vainafo na anio na tsy anio avako aby tsy maintsy mitsonika eny ary zay ny fanazavana no entin'ny député Michel lany tamin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny distrikany Atsirabe voalohany député avako aby no fahalalany ny beso maro azy ray minitra farany ngamba somary antany kely anao fotsiny ohatra misy olana niomby any tanàna any ahoana ny fandehany io zao ny fotoana antsika mbo namana arabe zay saika mbola iresaka an'io mantsy hoe io ty travers io nanaovana oera voalohany io za anisan'ny tonga de ozy tamin'ny fotoanandro ary ny teny an'izany tamin'ny fotoanandro ny tao amin'ny assemblée nationale potika tanteraka ny fifamanoro mipitehanareo ny fifamanoro zay le hoe nefa ny fifamanoro io zany reanay tao Atsirabe mpitsokovo zany potika tanteraka ny fifamanoro ary zany za mijoro vavolombelona raha ohatrohatra ny tenika mpitatanao am'izany orinasa fifamanoro zany afaka anao fasafasamiko amin'ny plateau afaka manazavany zany fa potika zany orinasa zany tsisy raisina tsony areareanay vakina karatra zany malaelon zany ary ny tenako zao olona piopiompy koa niarana tamin'ny norvégiane niaraka tamin'ny norvégiane io ary ny tena semence tamin'ny tao anay eo vakina kara ary ny firenena manontolo mihitsiny eo namoaka an'izany semence mipitehana tanteraka na hiditra ty omby am'izao fotaona fa raha manontany teny ianao efa firy moa le ombony maty firy nefa maty le ombona farana tamy voalohany de misy kortena le efa firy ary mpianatra sasany efa maty ny sasany ny sasany 7 litre 3 litre ny ronono meny dinona ny dikan'izany ary zao izy amidy 3 millions d'ariary 2 millions d'ariary
ao andramo manelatra ohatry ny taolana mahi kely ohatry ny taolana rehefa maty firy zany ve tsy olona tsy manana traikefa zay nge le teneniko ny hoe tsy acteur de développement zany rasina Montbéliard zany efa nydépassé ny Holstein sy ny Pirous zany ny Holstein sy ny Pirous tompoko maome 35 litres de plus 25 litres de plus ny ombona farana 3 litres 7 litres nomeny ary eo ombonao na ny conduite d'élevage azy am'ireo tsy mitovy mihitsy amy zavatra efa adapté eto amitsika eto toerana ka reny rehetrarehetra reny zany de mbola vererika any tsy isy fitahina ny omby afarana azy maty aby de ahoana hitanao ngamba zay le izy misy fifandraisany dolidoly ka nanaovana oeraoera tao tanàna hatramy zao reny ny fanaovana lalana alaina le ange de mody alahatra be de be hoe ataony lalana vetivety teo any am'le toerana tsy hita le ange hoe fa aiza ary le ange be de be nalahatra ngalehibe mifaritra teo nanaovana oeraoera style fotsiny be de be hatreo le lalana eny a100 votry zany any atsinanina any ama sonirariny any zany any ambano iny andrakidavara any mamenatr'olona ny lalana nefa raha fitsenanan'le ange tao aminay tena tamtamma be mihitsy de ohatrany hoe afaka ray volana ro volana de vitaby ny lalana tsisy ny atao zao nitrongisina nakeny aminay eny an-dranobe eny trongisina nanaovana rally fotsiny nanaovana sitrapo de aveo naotrakao tamin'ny orana mamotaka eny ny sahirana ny olona vitany rally de ao zavatra ohatr' zany ange fitatana eny eto am'ty fireneny ty ka ambava omana apo mieritreritra avako aby fa satry moa mbola fotoana manapetra mbola mandefa raha ny tokony mbola be debe ny zavatra horesantsika namana rina rabe fa de ozy za hoe mila mieritreritra tsika avako aby fotoana an'zao ary mbola ho avy ny orona tsary maro samihafa mbola hoetitsika zao aoriana kely eny ary ny ono hoe tapitratreo fa ny fotoana moa zany de mbola ho hitatsika eo any amin'ny manaraka ary ny député Michel zay député avako aby tsy hoe zao izy ny ao de hoe tsy ho avy etsony fa malamitsika de mbola ho avy izy amin'ny fotoana manaraka isaorana ianao naritra hatramin'ny farany isaorana ihany keo ilay nahary ny amin'ny nanomezan'ny fotoana antsika teto amin'ny miara-manonja MBS Radio Bada samy mitahiny daholo isika menakavy veloma tompoko makasitraka tompoko zao mponina Antananarivo renivohitra olom-pirenena fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra syndicat mandolatsakeboka ao amikinapsa mpiasan'ny SMA solotena avy amin'ny Mamifi na ny malagasy mila filamilana solotena avy amin'ny RMDM Matana sy zen RMDM ary ny nature solotena avy amin'ny diaspora dia manao fanambarana iray san'androany fa mitaky ny fanesorana ny be ny tanàna Antananarivo naina andria tsitoaina noho ny tsy favitany itsony ny asany faky tsy voaroka lalana tsy vita ambotaiady tsy afaka fivaritra tsy nahitana vahaolana hetratrano dangana fitadiavana vola tafahoatra mponina Antananarivo akoatr'izay akoatr'izay dia antony takinay ny fanesorana azy ihany koa ny fanodikodinana ny volany zokiolona sy ny mpiasa malagasy ao amin'ny kinaps koa takianay ny famerenana manontolo ny volana lainy tao amin'izany kinaps zany etsy andaniny zay tsekenay koa ny fanaovana tantely afa-drakotra ny volany komina Antananarivo ho an'ny tombotsoa manokana ny be ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy toerinay ny fanitsakitsahana ny lalàna ka zary lasa manao didijadona ny be ny tanàna eto Antananarivo tianonay mafy ny fivadiana amin'ny teny nomena na tamin'ny mponina Antananarivo zany na tamin'ny mpitatitra na tamin'ny mpivaritra ny ireo antony voalaza teo ireo sy ny marobe tsy voatanisa dia manamafy ny fitakinay ny fanesorana amin'ny be ny tanàna Antananarivo izahay manome roa fitopolo ora ny mpitondra fanjakana izay hanesorana azy ka raha tsy tanteraka izany
dia hiara entana hitaky ny fanesorana be ny tanàna eny Analakely zahay ny asabotsy amin'ny 7 aprily amin'ny 10 ary manentana ireo rehetra maneho zao antso zao maheno zao antso zao mba hiara-dalana aminay fa tolona iraisan'ny mponina Antananarivo ity. Manatena izahay ny fahatongavan-tsaina mpitondra izahay ka isaino sy amaly izany hetahetan'ny mponina Antananarivo izany. Misaotra tompo. Amin'olany Antananarivo renivohitra manala ny olona Antananarivo renivohitra fa tsy mila tsoa zay tsy mila ny ben'ny tanàna Antananarivo.